Plasy tongo vavy anterina ny araba ambampirarintso ho antsika mianakavy araba tsy hanavahany io fa na ianao eto antoerana na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana an'izay araba ambampirarintso izay. Isaorantsika ilay nahary noho ny fitahiny sy ny fitantanany satria raha tsy izay dia tsy afaka eontsika ny alalan'ny sary sy ny feo ito amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada. Isaorana ireo teknisianina marobe na ny ato amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra manao ny antsio zavatra amin'ny resaka teknika ary isika moa zany dia afaka misafidy amin'izay mapetipetetsika amin'ny fandraisana n'ity miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada ity. Na izao ianao manaraka ny Radio Mada na ianao manaraka ny MPS Radio na ianao manam-potoana tsara mihitsy dia afaka manaraka ny fahitalavitra MPS. Dia eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube ahafahanao manaraka ny fandarantsika daholo izany rehetrarehetra izany. Reo aloha no fomba ahafahantsika manaraka zany ny fandarana ka dia ny rarina dia ny hoe tsy ho fotoana very fotsiny ny antsika mianakavy amin'ny fanarahana zany fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada izany fa mba azahoantsika fanazavana mba ahafahantsika mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena satria iarahantsika mahita any atao hoe fingapingana isan-karaza mihitsy fingapingana maro lafy fanarotsarona miendriny maro samihafa ny tena marina amin'ity fiainan'ny malagasy ity na sosialy io na ny toekarena io na ny politika io na ny fifandraisana amin'ny any ivelany io tsapa amin'izao fotoana izao fa dia saronana amin'ny endriny maro izy io mba tsy ahafantarany ny be sy maro hoe inona ny tena zava-misy fa le fiainana isan'andro nefa tsy azo saromana fa hita isan'andro hita mibaribary dia reny moa zany tsy hitany sasany zay anaovana azy satria efa hita mibaribary eo hita mibaribary ny aviretrahana hita amin'ny baribary ny fahantrahana hita mibaribary ny lalana potika hita mibaribary ny zaza tsy mianatra fa mangataka eny amin'ny arabe hita amin'ny baribary ny malagasy izay tsy misakafo araka ny tokony izy tsony tena mibaribary be zany reny fa any amin'ny lafiny hafa dia sarotsaromana ty resam-pifidianany ity ahoana ny momba an'izy io raha jerena amin'ny fikarakarana hatreto aloha zany dia mitombo foana ny fanamariana mitombo ny fitarainana mitombo ny tsy fahafaliana miteraka any amin'ny fahasorenana ho an'ny olom-pirenena amin'inona amin'n'ilay fahadisom-panantenana rehefa avy mijery sy manao ny atao hoe fanamariana manamarina ny mombamomba azy le tsy hoe manamarina ny anarana fotsiny fa manamarina ny mombamomba azy ilay olom-pirenena any amin'ny biraopokotany dia alahelo no azo avany verina avany tonga any an-trano dia manjonjonitra ny sasany tezitra ny sasany fananinona ny tao tezitezitra le olona avy mijery ny anarany sy mombamomba azy any amin'ny lisym-pifidianany fokotany io satria efa ho fokotany ho ny le lisym-pifidianany mandehana makany ary zay moa fanentana natao eto mandehana jereo amarino verina avany manjonjonitra fa ahoana diso le anarana diso le larana kara-panondro diso le daty naterahana ka rehefa misy diso dia tsy le olona ny dikan'izay rehefa diso le izy dia tsy ilay olona mihitsy ny anarana mety hoe ny anarana tahamboanjo mety zarery zao ndrinarabe mananjara eto ambonin'ny tany fa mety misy any ananany fa ny mombamomba zany dia eo ny laran'ny kara-panondro eo ny daty naterahana zany keo mety misy keo mitovy zany fa ny larana kara-panondro tsy tokony tovy mihitsy na amin'ny olona anankiroa na telo na efatra na dimy zay mahakara-panondro azy karatra mpanondro momba n'le olona iny fa tamin'ny fifidianana farany teo anie nahitana an'izany kara-panondro osoka isan-karazany zany raha tsy ilaza afa-tsy le tetsy amin'ny ambany tetezany tanjom-bato gaga fotsiny ianao hoe inona ary ty fateo dia hoe mba isian'ny stabilité mba isiany zao hoe mba isian'ny fampandrosoana dia aloha zany atao hoe tsy dirana lalina
zay ny tamin'ny fifidianana farany teo fa ity tsy zany ty satria tena hita zany zao hoe mandray andraikitra kosa aloha ny olom-pirenena sarotiny sy sary-piaro zay le teny malagasy zay sarotiny sy sary-piaro amin'ny fampanjakana ny fahamarinana tsy mendrika any Madagasikara intsony zany hoe iainana ny tsy fahamarinana zany hoe miasa ao anatin'ny tsy fahamarinana miasa ao anatin'ny tsy fahalavorariana fa dia tokony hoe mandeha ao anatin'izay fahamarinana sy ny fanarahana ny lalàna izay misy izay zay ny tokony ho izy fa ny resaka lisy-pifidianana zany zao io zao vao maraina be ny tenanay moa vao maraina be de efa aty amin'ny MBS ty de vao maraina be de efa nisy olona tonga teo avaizinareo de zao ny teneniny hoe zay avy any amin'ny fokotanina Andranoro eto Antananarivo zany Andranoro zany fa maninona ka nanamarina momba anay zay tany amin'ny fokotany misy anay zany tany amin'ny Andranoro tany misy an'zareo de nisy fanamariana hitanay inona ny fanamariana hitanareo raha ny hoe tokony fandehana zany de hoe iny lay satria efa nisy zany lay fandraisana anara-mifidy satria resaka hoe tena verina de parazero mihitsy ny resaka lisy-pifidianana satria le hoe isaky ny 10 taona zany manao an'le refonty de amin'ny 10 taona manaraka indray zany hoe fomba fiasa manokana spesiala mihitsy zany ny tam'ty satria hoe refonty no atao zay le izy zay de nyfanontaniana mipetraka raha ny fomba fiasa hatramin'izay zany ve de tena mahafeny tsara n'lay fepetra n'lay antsona hoe refonty natao zany mbola fanontaniana be zany raha ny fomba fiasa hatramin'izay amin'ny hoe fandraisana ny fanisana ny mpifidy zany de misy an'le hoe agent reny le mitety-trano de mandeha daholo ny ty geste be sy ny fisehosehoana hoe tablety zao hoe sehosehoana ny be de be fa le fomba fiasa ny résultat zany tsy araky ny tokony ho izy tsy araky ny tokony ho izy ny résultat sa ny vokatra zany ny vokatry ny asa izay natao tamin'ilay nantsona hoe refonty tenenina foana le hoe refonty fa tena feno ve ny fepetra afaka iatsona n'lay fomba fiasa hoe refonty raha ny fitarainana tetsy sy tero io tsy tetanina rery fa any amin'ny faritra rehetrarehetra any de ahitana fitarainana daoly ary io tsy vitan'le hoe le olona koa isaky ny manao isaky ny misy zavatra atao eto amin'ny firenena de menimenina foana indrindra fa eto Antananarivo eto vahoaka ny Antananarivo be menimenina de io zay hoe hoadray ahoana ny vahoaka ny tsy menimenina matoa izy menimenina de misy antony ao ary zay ny tokony jereny ny tompon'andraikitra isan'isany hoe maninona le olona no menimenina maninona le olona no tsy faly maninona le olona ny malahelo akoatran'le zordira iainana isan'andro akoatran'le fahantrana isan'andro akoatran'le efa tsy fahalavorariana amin'ny fiainana isan'andro efa tsy misakafo ara-dalàna intsony crise sociale de akoatran'iny zany mba manantena le olona hoe hijery momba azy anamarina momba azy any amin'ny fokotany inona ny teo misy tsy fahalavorariana le izy de tonga hoa le olona va ny andraro de hoe ahoana de zay efa nanoratra anarana tamin'le fotoana nanoratana anarana zany de efa nahazo an'le taratasy nahazo maitso kely iny filazana hoe efa nanoratra anarana de hoe nahenao an'le fitenenana zay ny tiako Madagasikara moa anisan'ny manentana an'izany ny président Marc Ravalomanana isak'izay mahatsiaro de miteny an'izay foana hoe amarininy mombanao any amin'ny fokotany satria any ilay lisy-pifidianana raha ohatra zany zao raisitsika hoe fokotany anankiray ty moa zany hoe fokotany n'Andranoro de ndao ndray aka fokotany anankiray ohatra hoe fokotany Beoririka Ambato mitsangana de ohatra hoe fokotany ezako ohatra hoe fokotany Nanosipatra ety aminay ety de ohatra hoe asa fokotany Lanivato raha ohatra zany ianao hoe raisinao hoe fokotany Lanivato dia lisy-pifidianana
izay anaran'olona ao ilany vato no tokony ao anatin'ilay lisym-pifidianana zay tonga ao satria efa nanoratra an'ilay anarana le olona tao anatin'in'le inona le carnet ancienne iny misy soratra mihitsy hoe seni de rehefa voasoratra ao zany le olona raha ny lozika raha ny tao amin'ny teny frantsay hoe suite lozika ny toyany de rehefa manoratra anarana izy de mahazo an'le maitsokely iny taratasy maitsokely iny manamarina hoe voasoratra ny anarany raha ny tokony ho izy zany de iny no ary amin'ny lay lisym-pifidianana izy ohatran'ny boky be zay raha hoe amin'ny fokotany lanyvato zany de tokony le voasoratra ato amin'le carnet ancienne iny makary zay le izy zay le hoe amarino tsotra kely zany tena faran'izay tsotra fomba fiasa tena hoe araky ny filazan'ny Renato Moutarson moa de hoe tena hoe fomba fiasa klasika zany tena tsotra kely zany izy moa mialatsiny fa ny ambily be izy zao tsy afaka miaraka amintsika eto fa mbola ho avy eo ny namana mindray anjara amin'ny eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada rehefa voasoratra any amin'le carnet iny zany any amin'le any amin'ny seny iny le olona de tokony iny misoratra ary fa tsy tokony ahitana tsony hoe olona tsy ao anatin'ny fokotany raha mitenao zany hoe fokotany lavato de olona monina mazava tsara voasoratra ao amin'ny fokotany lavatony ao raha mitenenao zany hoe fokotany tsy fantako any Ambodomita de ohatr'izay ihany koa fa tamin'ity tao Andranoro ity zany raha nitaraina an'le olona teo de any anatin'le lisym-pifidianana zany de misy pazy ozy na misy feuille misy pazy zany mipaingotra any anatinatiny any efa ahoana mipaingotra ahoana ary tony fangatsy le tary amin'le anina ry any no adika eo de rehefa jerena ozy izy ny zay ny tenenizareo teo rehefa jerena ozy izy le ao amin'le mipaingotra ao misy hoe apita tafika iza koa izy teo anosy zato toerana hafa mihitsy ary anaran'olona hafa no ao anatin'le mipaingotra fa maninona ny misy mipaingotra fangatsy le voasoratra tato anatin'le carnet ancienne ihany no atsy ka rehefa hoe amin'ny fokotanin'Andranoro de tokony olona ao amin'ny fokotanin'Andranoro daholo zany ny ao anatin'iny fa inona no mahatonga an'izany mitondrana reo fanazavana fa tsy azonay le izy tsy azon'ny olona le izy hoe fa maninona zany no mitranga akoatran'ny fahadosoana izay miseho amin'ny mombamomba n'le olona ary tsy vitan'izay fa le olom-pirenena nanoratra anara-tsara mihitsy tamin'ireny le mpanisam-pifidy reny fa ny sasany tsy ao anatin'le voalaza fa hoe lisym-pifidianana avany amin'ny seny ihany tonga ao amin'ny fokotany ny anarany nefa nanoratra tsy ray tsy roa tsy telo ny tratran'izany ka zany fa maro zay le hoe miteraka merdement ho an'le olom-pirenena de nitadiavina ve zany hoe rehefa sorena le olona de zay ranga leo zay mbola manana zavatra zavatra tao fa alao any fa tsisy vakina aloha zany fa ny fotoany ty entsikenjehana zay ve zany nitadiavina vo manomboka aty amin'ny resaka lisym-pifidianana dia zany no zavamisy zany ny zavamisy tsy misy fironiny zany fa zay hoa eto madilo mihitsy na telefona io mandeha eny an-dalana io misy olona tonga aty ianao zany mieritreritra hoe efa mandeha milamina io inona milamina eo efa mandeha araka ny tokony izy eo inona mandeha araka ny tokony izy eo any amin'ny lisym-pifidianana satria fantatsika tsara fa io no haindehibean'ny fifidianana tenenina daholo ny hoe fifidianana ny faniriana zany moa sy hoe fikatsahana de ny hoe fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra zay foana le tsenjery ny ankizy any amin'ny manala CP fa mahay an'izany fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra fa ahoana no ahafahana mahazo an'ilay fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetra raha ohatra ka ny mombamomba n'le olom-pirenena tsy hitomombana na izy tsy ao anatin'ny lisym-pifidianana nefa izy hafa ny hoe
afany hoe tena nanao atsirambona mihitsy le olom-pirenena hoe tena hoe tsy mivaky loha mihitsy a fa tia tsy zany fa tia tena hoe mandray ny andraiky ny le olona mahafohy fotoana ny olona nanamboatra ny fandaram-potoana ny olona le olom-pirenena io nanoratra ny anarany dia nakany amin'ny nanamarina ny anarany zany amin'le lisym-pifidianana fa hoe efa ao mifokotany eo ao mifokotany eo lay a lisym-pifidianana de efa nafohy fotoana le olona zany hoe dikan'izany efa manana finiavana satria ampiasa n'lay fahefany ilay olom-pirenena rehefa tonga le andro ray toazato amin'ilay vanim-potoanan'ny fifidianana tia raha moa le datom-pifidianana mbola tsy mivoaka ofisialy fanazanina tsy zany raisina ny andraikitra de zany ny zava-misy any rehetrarehetra any fa nisy any zay fokotany zay nanovan'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation miaraka amin'izay fitsirihana na hoe descente mijery mihitsy de tamin'izany no nahitana tsy fahatombanana ny daty naterahan'ny eny Lalao Ravalomanana moa ny teneny tao ny disony le taona ka rehefa misy diso de efa diso ny dikan'izay tsy le olona tena le olona feno zany fa efa zavatra fa de avy eo ny ararotina amin'izay rehefa tonga le fotoana ka ty diso makatsa makary de lasa miteraka fahasorenana izy sy tsy fivoahan'ny fahamarinana inona dolo ny dikan'izany rehetrarehetra zany ny dikan'izany rehetrarehetra zany a dia tsotra atao misy tanjona zany a tian'ny sasany hotratrarina ao misy tanjona tian'ny sasany hotratrarina ao fa hoe atao fifidianana de hoe tsy maintsy atao fa mahasositra ny international raha vao tsy manao fifidianana manjary manahirana ny fifandraisana amin'ny any ivelany fa hoe atao le izy de anao fifidianana zay fa rehefa tena karohanao amin'izay ny aty vilaniny lay fikarakarana ny fifidianana averiko indre-pandeha rehefa atsikafina ny aty vilaniny tontolo ny fikarakarana ny fifidianana dia tsy araky ny tokony ho izy tsy araky ny tokony ho izy ary rehefa tsy araky ny tokony ho izy de mitarika any amin'ny tsy fivoahan'ny fahamarinana ary rehefa fifidianana tsy anjakany ny fahamarinana dia tonga any amin'ny tenenin'ny pastera zaka teny Tsonjombe hoe fidindafy ny alabato satria ny alabato ane oka tsy ho adinotsika ny atao hoe alabato tompoko de tsy am'le fotoana fa ny sambato ihany na hoe amin'ny family viliana ny vato am'le jour-J am'le fotoana izay anaovana ny fifidianana ka hoe misy mamilivily le vato zany de hoe tsy tokony tsy tena le valim-pifidianana tena marina ny voakary fa eno zany hoe afany le hoe vonjomaika mantsy seni mamoaka an'iny hoe afany valim-pifidianana voakan'ny seni de afany tena ry amin'ny officiel voakan'ny ACC zany zavatra efa piseho zany de reny le misy an'le hoe foanana ny tary averina ny tary sinsisa misy ny kipitsipitsony isan-karazany de mandeha no mifitoriana isan-karazany de hoe azo raisina fa tsy mitombona zany miainana tamin'izany dia rehefa mandeha zany lay resam-pifidianana de isika mieritreritra hoe ny fanodikodonam-bato amina fifidianana na fifidianana filoha-pirenena io na fifidianana député na fifidianana inona dia amin'iny le hoe andro fanaovana ny fifidianana iny ihany amin'le andro le andatsaham-bato iny ihany zany rehefa misy manodikodina sy ajakan'ny tsy famarina de hoe zay natao hoe alabato tsia ny family viliana sy ny fanaovana fanainina aty amin'ny resaka fifidianana de efa endrika alabato averiny indrem-pandeha satria le lisym-pifidianana ny fototra fa nga misy fifidianana mandeha raha tsy misy lisym-pifidianana zay mahatonga ny tiako Madagasikara zay mahatonga ny président Marc Ravalomanana hiady fo mihitsy amin'io hoe aleo lisym-pifidianana tena hoe impeccable mialatsiny fa misy moa tsika sasany le teny frantsay ny tiatsika na de tsy te hiteny zany ary eto
hoe tena hoe lisy-pifidianana tena mitombona tsara, marina tsara. Zay io edina fo mafy io. Tena miady fo mafy am'izany hoe mba azahoana lisy-pifidianana tena normal tsara zany. Ny aty amin'tika Madagasikara, tary amin'ny président Marc Ravalomanana amin'izao fotoana zao hitantsika tsara eny, fa ny sasany tsy miteny mihitsy a. Ny sasany angamba miresaka an'io resaka lisy-pifidianana io mihitsy, mamay azy dia mamoaka sondazy. Zay ne mahita sondazy any ambadika any e. Hoe raha zao mifandehany dia ianona mahazo zao pourcent, ianona zao pourcent, ianona zao pourcent. Io samy afaka mamoaka sondazy daholo. Fa ny taremarika avoakan'ny iraisam-pirenena no tsy azona hoe atao ahoana na atao ahoana satria maninona miainga amin'ny zava-misy marina ny avoakan'ny iraisam-pirenena. Taremarika ka misy taitra mantsy namana sasany any ohatra ny tena misy taremarika mivoaka any dia ohatra zao sy ohatra zao. Inona no korapahana amin'izany? Hoe raha anona hono ny tafavoaka mandresy eo dia misy nay sondazy hafa miteny hoe tena hoe ianona sy ianona hony mieritreritra hoe latsaka dia tonga dia hiabandonina. Zany rehetrarehetra zany resaka dotandroka daholo zany. Tsy misy mikorapaka amin'izany na ahoana fa ny zavatra misy aloha zay tsy azo aindaingana sy tsy azo afenina raha ny fiainan'ny malagasy dia any akady. Misy taremarika mivoaka ato tenentsika rehefa avy eo manahoana ny situation zany, ny toeran'ny Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo zao mondial io eo anatrehan'izao tontolo zao amin'ny resaka hoe mba efa nisy fivoarana ve Madagasikara sa ny eo ihany eo sa vao maika nidina. Satria mantsy le lahara Madagasikara zany amin'ny hoe maneran-tany amin'ny hoe iza avy ny firenena mahantra indrindra, mahantra velona, miaina ao anaty misère. Zany ny fomba fitenin-jareo any daholo zany, misère, inona koa, souffrance, fijaliana, manaitaina. Ohatran'ireny le olona le marary manaitaina le misy nana reny dia haitsika tsara zany hoe tongotra misy nana na ny tanana misy nana zany. Manaitaina, ohatr' zany ny fiainan'ny malagasy, ka tena ohatr' zany no ampiasain'ny olona. Dia resaka an'izay tsika rehefa avy eo mba omentsika kely, tsy ataontsika sarotra be satria le izy mantsy ato somary teknika be fa amin'ny taremarika no mitondra azy dia hoentintsika rehefa avy eo mba manahoana le Madagasikara zany hoe hiatrika fifidianana zany. Eto mantsy be dia be no manao rainy dedaka etsery hoe tena zao hoe sisa tena miezaka fiainana isan'andro ihany no hitsarana an'io. Atao daholo ty resaka raha vao hoe événement na fety atsika, rindran-kira atsika zao atsy, ny olona atsy nefa tsy mihinan-kanina. Zao le 1er mai mbola horesahanay rehefa avy eo, fetin'ny asa zany. Tolona amin'ny asa zany hoe ianao mitsemboka dia tambony iny atsembohanao iny dia mahazo valikasa sarany ianao dia tsika moa nanaraka tateoriny satria fa mipetraka ao amin'ny firenena mikambana mihitsy io datin'ny voalohan'ny volana May io misy tantarany io amin'ny latsinainy le voalohan'ny volana May. Fa tena hoe ady sy tolona izany voalohan'ny volana May zany. Nisy tantarany io tany amin'ny Sovietika tany Amerika tany Frantsa ihany koa, tany alobe tany zany. Fa inona ny foto-kevitra ao anatin'izy? Ny foto-kevitra ao anatin'izy dia ny hoe asa miteraka fampandrosoana asa-piariana dia mahazo valikasa sarany ianao ny condition isan-karazany, fepetra isan-karazany amin'ny tontolon'ny asa mba hoe mipetrapetraka daholo. Dia be dia be ny fitakiana, be dia be ny hoe zavatra hoe mba faniriana zany hoe hanatsarana an'ilay tontolon'ny asa. Satria moa ny baiboly hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, tsisy an'izany velombelona fotsiny zany eto raha tsy miasa. Kanefa ao anatin'io misy zavatra kipitsipitsiny be dia be satria misy ny manao rapadango, misy ny manambaka, misy ny manao tsindrio falavo, misy ny lalàna izay miangatra,
misy bedabe zany ao anatin'io tontolon'ny asa io, zany hoe tena atsitolona zany ny premierame, ary fotoana fisaintsainana ihany keo zany hoe tontolon'ny asa zany. Fa inona mitranga eto Antananarivo, inona mitranga eto Madagasikara, ohatra ny lasa hoe daty fialam-boly ilay premierame. Zany misy eto, zay mpanao gazety mahita an'izany ka ohatra ny hoe fotoana fialam-boly, ohatra ny hoe fotoana izay hoe akahakahanaina ny voalohan'ny volana May, nefa hoe fetin'ny asa. Marina hoe tsy miasa amin'le ohatran'ny mahazatra isan'andro, fa na zany na tsy zany fotoana fisaintsainana io, fotoana fandiniana zany, fotoana fanaovana bilan zany, hoe manahoana ny tontolon'ny asa, na ty ampitatana na ho an'ny ampiasa. Sasa moa ny tena manao hoe tolona syndikaly io, ka io samy manana marary azy ka. Fa ny patrona koa ny patron zao, ny tompona orinasa koa am'izao sahirana, indrindrandrindra ny aty amin'ny privé sahirana, samy manana marary azy, na ny tompona orinasa na ny ampiasa. Fa mahagaga to fety etsy tiara moa ny Antananarivo tsy premierame koa fa ataovy isan-kalady amin'ny mihitsy eo amin'ny 13 May eo amin'ny parvy eo asio fety eo, asio hirahira eo sy ny sisa. Samy manana ny fomba fandalinany sy ny fomba fijeriny ny tsirairay. Zay natao demokrasia, zahay manaiky an'izany zay tsy miadevitra amin'izany. Fa ny fanamariana tsy maintsy misy, ny analizy tsy maintsy atao, miainga amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy. Fotoanana fety ve zany hoe premierame zany? Io ohatra ny 25 Desambra io hoe naterahan' Jesosy Kristy. Le 25 Desambra hoe lazaina fa hoe daty naterahan'ny mpamonjy, zay ny tena foto-kevitra le izy. Fa lasa commercial daholy, lasa resaka hoe fampanjakana ny tontolon'ny varotra ilay 5 Desambra fahadino, ary voafafa ilay tena foto-kevitry ny 5 Desambra raha raisika ohatra. Lasa ny mpivarotra sy ny rehetrarehetra ty mahazo aina ao anatin'ilay izy, vidiana daholo ty rehetrarehetra ty, alefa dadabe Noely sisy, nefa zazakely niteraka any an-tranon'omby, lasa dadabe Noely avany no ankalazaina izy. Io zany fomba fijery, ary zay no tokony hoe ampamailo sy ampitandrina antsika menakavy raha ohatra hoe olom-pirenena koa isika, tsy hoe vahoaka fa olom-pirenena. Dinio tsara eto zany, tsy hoe mitsikerana na ohatran'izany, fa ny fitenenana eto dia tena miantefa mihitsy amin'ny olom-pirenena tsirairay. Io zany resam-pifidianana sy namana dia hoe ny société civile tena manana andraikitra lehibe amin'izany, ny KMF Knoe sy ny sisa. Fa ny eny amanjery tahaka an'itony ihany koa dia anisan'ny andraikitra zany. Fa raha tsy zany rehefa tsy hikatsaka ny fandrosoan'ny Madagasikara, inona moa ny ilana an'itony miara-manontsy itony fa tonga dia pio any daholo dia andao-hody. Dia andao-hody inona ny ilana an'itony zany rehefa zay fa raha mbola eo ilay hoe fitiavan-tandrazana sy ny fikatsahana ny tsaratsara kokoa, dia tsy maintsy miteny. Ny haino manjery tahaka an'itony moa zany dia zay mihitsy no andraikiny. Mampiala voly, mampita vaovao ary manabe. Zany lesona, zany raha vao mianatra radio sy televiziona, haino manjery sy resaka journalisme dia zay. Mampita vaovao, mampiala voly, hira, tantara sy ohatr'izany, dia manabe ihany koa. Manabe satria rehefa ohatra ny any Korea Avaratra zao, hirahira fandokafana ny Kim Jong-un foana mandeha parivon'ny andro, vao maraina amin'ny 4 maraina dia efa mandeha. Vao tamin'ny alina mihitsy zay mba nijery hoe ahoana tsara ny fomba fiainan'ny Koreana Tavaratra, fa enjana be, fa misy indray ny olona mety am'le izy, ka io zay le atao hoe izy samy manana ny mampety azy. Ka ny tiantsika ho tenenina zany dia ity hoe manoloana n'ilay zava-misy, resaka lisam-pifidianana zao ny resaka eto. Io zany tsy vitany hoe fitanisana fotsiny, hoe nisy an'izao ny tarie, nisy an'izao ny tarie, dia tsy tokony hijanona eo. Fa
le fandraisana andraikitra mihitsy ny tena zava-dehibe. Ianao zany raha tononona hoe olo-pirenena, zay mantsy ny tenen'ny averimberiny ao amin'ny vonkay-mefokinao foana zany, fanabeazana olo-pirenena, ny any amin'ny société civile be dehibe any efa mamerimberina an'izany foana, ny FFKM koa miteny an'izany. Président Nefitsikema moa ny teny mihitsy hoe sahy aza matahotra sahy manao politika, zay mihitsy le izy zay. Ka ty tsy vitany hoe tononona fotsiny hoe fanabeazana olo-pirenena, fa mila piarina an'le hoe maha olo-pirenena. Iny tena zo fototra. Ina moa le tenen'ny sasan'izay hoe tena droit absolu moa sa inona filazany azy teo. Droit absolu, karaha droit absolu. Ho an'ny tompontsoa ho an'ny firenena, ho an'ny tompontsoa ny rehetrarehetra. Dia hitaredretra zany, dia hipetrapetraka eo zany, tsy atao slogan fotsiny ilay hoe olo-pirenena, fa tena ampiasaina le izy. Tena ampiasaina ary efa betsaka mihitsy amin'izao fotoana izao no mampiasa an'izay hoe azo amin'ny maha olo-pirenena izay. Ohatra fotsiny zany zao hoe io fanamarinana ny momba an'le olona any amin'ny lisy-pifidianana io, any amin'ny fokontany. Jereo tsara mihitsy le lisy-pifidianana, ampanajana koa aloha, fa tsy nde hiady eo indray. Kanefa kosa ianao raha hoe miady ho amin'ny zoanao zany, satria izay le zo zay fifidianana io mantsy amin'ny tany demokratika, zay ohatrany hoe Madagasikara, entre parenthèse le hoe tany demokratika, fa tena zany ve ny zava-misy eto. Ny fifidianana no mampitovy ny olo-pirenena tsirairay. Fifidianana no mampitovy ny olo-pirenena tsirairay. Fifidianana anjakan'ny fahamarinana ny tiano tenenina amin'izay. Rehefa miditra ao anatin'le isoloara tompoko, tsy misy fandrefesana hoe ty mahantrana ty mpanankarena, tsy misy fandrefesana hoe ty mipetraka ny Tananarivo fa ty mipetraka ny ambanivohitra, tsy misy fandrefesana ao anatin'ny hoe ty olona miditra ao anaty isoloara ty manahoana ny momba azy, tsisy an'izany eo, fa mitovy eo anatrehan'ny lalàna sy eo anatrehan'ny demokrasia. Zay le izy. Ka raha ohatra zany misy any ananina any manao izay tsy atomomba naraka ny tokony izy ilay lisy-pifidianana, dikan'izany dia fa misy zoana olo-pirenena zany hitsahany sy tsy rarahiny fa nitsakitsahana mihitsy ny dikan'izany ao anatin'izay. Inona ny dikan'ilay fanadosona ny mombamomba ny olo-pirenena anankiray ao anaty lisy-pifidianana? Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia tsotra hoe fanampitehana mihitsy an'ilay olo-pirenena. Io tsy vitany ka tsy nafa, oka aloha fa ohatrany tsy mahita zany masoko zany, ohatrany tsy mahita zany masoko zany, fa za koa moa ohatrany rehefa tsy mahita dia ndany mankany amin'ny ORL. Fa olona tokony salama tsara ny manoratra an'io, satria aim-pirenena ilay izy, aim-bahoaka ilay izy. Fa tsy ohatrany tsy mahita, aiza izy teo, ohatrany tsy mahita, eo anao reborebo, ianao no te-hanao anioko. Ianao no te-hanao an'io, ianao zany rehefa nanaiky hanao an'le asa dia ataovy araka ny tokony izy, fa tsy ny olo-pirenena no mialatsiny hoe ameridenao atsy makarizy makatsy. Eny daholo misy fitenenana an'izany eny hoe fa iza koa ary ny teniteny amin'ireny olon'ireny hoe andana marino any amin'ny fokontany ny anarany. Ny sasany zany mieritreritra hoe rehefa manoratra any amin'le carnet enseigne iny dia tsy ho avy anamarina ny anarany any amin'ny fokontany ilay olo-pirenena. Ny tim nefa ny tena nanakotabany iny, ny kotabaisiny tiako Madagasikara hoe mandana mankany amin'ny fokontany, mandana amarino ny mombanao. Président Marc Ravalomanana sy Nel Lalao Ravalomanana sy ny zanany mihitsy nanome modely tonga tao amin'ny fokontany amin'ny faravohatra hoe ahoana. Zoany zany. Raha tsy zoany zany maninona raha tonga dia nisakanana teny am-baravarana raha ohatra ka sananao an'izany, fa tsy afaka. Fa raha ny tian'ny sasany zany dia ataonao ohatran'ny fananany any an-trano zany io lisy-pifidianana io, hoe anay tika zay tiany hanaovana an'ity. Tsy zany le izy, fa le firenena tompoko hiaraha-manana.
tsy an'ny Timma rery ty Madagasikara ty, tsy an'ny TGV rery ty Madagasikara ty, na tsy an'ny mpanohatra ny fitondrana rery ty, na hoe an'ny mpanohana ny fitondrana rery, fa ny zavatra iraisana dia hoe malagasy, Madagasikara, tany navelan'ny razana ho antsika menakavy ty, zay le hoe ry tany razanay, tany razanay malala, fa naninona nasiana an'le hoe malala, fa tsy natao hoe ry tany razanay fotsiny dia vita, tonga dia hoe ry tany razanay dia ry Madagasikara tsoa, fa naninona natsofoka atao le malala, natsofoka atao le hoe malala satria ry tany razanay malala, satria tiatsika, inona ny dikan'izany malala zany, tena hoe saripady zany, tena tiatsika zany, sari-piaro amin'izany firenena izany isika menakavy eto, fa tsy ny aria Komoro rina, ny aria Mayotte rina dia hivadika ato hoe inona ny problema amin'ny malagasy, inona ny rarahiny Maoré an'izany, ry zareo areo zao manao polisy volera miaraka amin'ny mpitandro filaminana avy any Frantsa, zandary inona, ravana daholo ny inona tony bidonville to, satria lasa mandeha makany Mayotte ny Komoriana, misy koa teratany hafa, misy malagasy mandeha atsokosoko makany Mayotte any, efa impiry zay, dia tsy manaiky intsony ny frantsay satria départementa frantsay anisan'ny faritany ao anatin'ny métropole, ao anatin'ny Frantsa i Mayotte, ohatran'ny La Réunion, dia nefa Komoro eo akaiky eo dia fanakaiky eo dia mifampijerijery eo, nefa raha zany ny farim-piainan'ny Komoriana efa ambony lavitra raha oharina amin'ny eny malagasy, mba menatra sika eto Madagasikara eto, mba menatra raha miteny hoe isika dia ny tena koa ao anatiny, raha ny situation zany, raha mipetraka ny toedra rà amin'izao fotoana izao, ka ilay fifidianana no ahafahan'ny malagasy mampiasa ny fahefany hitovizany amin'ny rehetrarehetra, dia ao no tadiavin'ny sasany ahodikodina, tsisy mamorona eto tsisy mamorona eto, fa zay moa zany no mitatitra dia mitondra ny analizy ao anatin'le izy. Anahoana zany ny fandehan'ity fifidianana ity, anahoana moa fa dia zao, ny olom-pirenena aloha mampiasa mandray ny andraikiny izy, zay foana ny voiziny eto, na inona teneniny efa nandeha manamarina mombamomba azy any amin'ny fokotany, raha ohatra ianao mbola tsy ne mandana, aza miandryandry, aza mitamatama, tokony ampianan'izay mihitsy zay didy fampifezana eo, na didy inona na didy inona, ary amin'ny farany ery aza asio hoe aza mitamatama, zao ve ianao mbola hitamatama ihany, zao ianao mbola hitamatama, dia inona ny vokany, satria misy hidiran'le resaka mitamatana sy mitaredretra mahatonga ny Madagasikara manitra velona tahaka an'izao, misy eo, satria misy firenena ao Afrika ao tompoko voasokajy izy, fa anisan'ny manitra maneran-tany tany amin'ny 5 taona lasa, tany amin'ny 10 taona lasa, tsy maintsy resahantsika izay, vadika eo mantsika, tsy izany fa i Botswana, fa afaka tao anatin'ny gejany fahantrany zany firenena zany, mba menatra sika menakavy, dia resin'ny Botswanais ve tsika, any amin'ny baolina izy mety resitsika, fa baolina marina hoe mitondra ny voninahim-pirenena ireny fifaninana isan-karazany ireny, mba misongadina tsika any amin'ny baolina, misongadina tsika any amin'ny iza le tovovavy teo, any amin'ny judo, mba misongadina tsika amin'ny fifaninana-kira, fa reny eo ihany, mahafinaritra reny, eo ihany reny, fa ny aty amin'ny resaka toe-karena sy ny sosialy, any ny tena goavana be. Botswana tafavoaka tao anaty gejan'ny fahantrana araka ny taremarika navoakan'ny iraisam-pirenena zany. Firenena afrikana tafavoaka ny fahantrana Botswana. Dia osika inona nataondry zareo? Inona nataondry zareo? Tena mirakla kosa zany Botswana zany, tena efa febla be. Fa zao tompoko Botswana dia tsy tafiditra ao anatin'le hoe les pays le plus iza ny filazana azy teo, les pays le plus pauvre dans le monde, tsy tafiditra ao anatin'izany intsony i Botswana amin'izao fotoana izao zany, tsy tafiditra ao anatiny izy, fa efa tafavoaka an'izany antsoina hoe fahantrana izany.
zay le resaka Botswana zay. De inona ny atao hoe secret, atao hoe misy antony zany a, inona ny nataony de zao. Io efa nyresahantsika isan'andro. Voalohany amin'izany dia ny bonne gouvernance. Mafoka be zay hoe bonne gouvernance zay, fanjakana tsara tatana. Na iza firenena eto ambonin'ny tany ka tsara tatana ny firenena dia mahita fahombiazana. Fa na iza firenena eto ambonin'ny tany ka tsy misy ny atao hoe bonne gouvernance de tsy maintsy mitotongana ny farimpiainan'ny vahoaka ao aminy, mitotongana ny toe-karena, mitotongana ny sandam-bola, mitombo ny tsy anasa, ny asam-piariana rehetrarehetra tsisy mandeha amin'ny falehany, tsy fandriam-pahalemana. Ahoana moa le olona ny hoe hiasa araka ny tokony izy, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, fa iza ny tompona andraikitra amin'ny fampandriana fahalemana eto amin'ny firenena. Misy fanjakana anjaran'ny mpitondra zany, satria ny vahoaka mandongo karaman'ireo, fa tsy manao asa soa ireo akory, indrindrandrindra ny eo amin'ny exécutif, ny mpanantanteraka. Zao zay vao malina eny hoe any Atsinanana Ambatolampy any, tsy tadidiko ny anaran'le tanàna, fa olona vany no niteny tamiko mihitsy hoe amin'ny alina ny olona miandry vary, misy mangalatra ny vary eny Tambary kay, de masa manao an'ireny tanty kely ireny de matory any, de raha vao misy zahatra hafa de mifampisia ny alina amin'ny torsa. Zany sisa efa rahan'le fiainan'le Tatsaha Gasy, mifampisia ny alina amin'ny torsa amin'ny alina, satria misy mijokotsoko any tonga de mikapa an'le vary eny Tambary. Mbola tsy nisy nandritra ny 80 taona zany tompoko teto amin'ity fireneny ity, tsy mbola nisy an'izany. De miandry vary, ny atoandro ianao fa miasa, ny alina ianao a mbola lany moka, eny an-tsaha eny miandry vary. De nefa mbola mandeha ihany ny rainy dedaka isan-karazany, mbola manana fotoana ihany anaovana zao fety tsy fety ary. Ny voalohany volana me lasa ohatrany hoe lasa fotoana fialan-tsasatra, lasa fotoana fanaovana lanonana, nefa tsy zany ny foto-kevitra ijoroan'ny voalohany volana me, fa jereo ny Andohany io. Ndana mankany amin'ny firenena mikambana, misy firenena mikambana eto Madagasikara de ndana mankany fa misy mikarakara momba ny resaka communication sy momba ny archive isan-karazany ao amin'ny PNUD ao. De ndana mankany anontany hoe inona moa ny foto-kevitra ity voalohany volana mety, hirahira ve ny foto-kevitra ity sa inona? Zay anie le manahirana. Ka ny dikan'izany de zao, entina indray zany le vahoaka, le olona le antsoina hoe malagasy, entina mba hoe veriverezin-dia. Manan-kareny ty teny malagasy ty, veriverezin-dia amin'ny resaka hirahira, de io isaka-lahady indray eo amin'ny 13 eo. So de misy miteny indray hoe be felonana indray fa nenareo zany de imenimenina foana. Le fimenimenomana ao misy antony. Raha ohatra le malagasy tsy mena araka ny tokony izy de tsy maintsy mandeha fimenimenomana. Hoy isika teo hoe i Botswana tafavoaka amin'ny ziogan'ny fahantrana aty Afrika. De ny antony natonga an'izay de hoe ny bonne gouvernance. De inona koa? Fampiarana ny tena demokrasia, tsy tenenina blabla fotsiny demokrasia, fa tena piarina le izy. Raha tena piarina zany ny tena demokrasia, tsisy an'io mikimaky isan-karazany eo amin'ny lisam-pifidianana eto Madagasikara, tokony menatra ny Botswana antsika. Inona koa no natonga ny Botswana ho afaka atao anaty ny fahatrana, nisy ny antsoina hoe stabilité politique. Inona ihany koa? Tsy navelan-tsaka mihitsy ny corruption, nenjehana araka ny tena faran'Zezoko noho isika, ny corruption na ny kolikoly. Dia inona koa no natonga ny Botswana ho tafavoaka, tsy ho voagejany fahantrana intsony, tsy azo ampanjakaina ary tsy azo resahana any Botswana zany atao hoe tribalisme sy rasisme zany, fanavakavahana sy ny tontolo be an'izany fanavakavahana zany. Dia inona ihany koa ny secret an'ny Botswanais no tenenina eto so de tsy hain'ny sasany zany, dia fitantanana tsy misy fiangarana zany, tsy misy ny antsoina hoe favoritisme, hoe eo zany de omena vahana ny ato,
eo amin'ny resaka fandraharana ohatra de hoe menavahana ny ato ty akamakamako na hoe menavahana ny na reto modiko tsy jerena fa ny any akamako ihany ny any namako ihany na ny fianakavita ihany firenena ne ny resaka fa ka ny firenena nga anao rery araka ny tenenina teo zany no anisany na tonga ny Botswana ho tafavoaka tao anaty gejany fahatrana ny zavatra nataony tao dikan'izay zany de hoe tsy tonga ho azy de ho tsika hoe fa maninona ary Madagasikara manitra velona taka an'izao tsy misy ny bonne gouvernance tsy misy ny fampiarana ny tena demokrasia tsy misy ny stabilité politika zay tokony ho izy fa ny lalam-panorenana raha tsy arahana ka inona ny mahatonga ny stabilité politika izy io anie tsy mazy ny stabilité politika de tsy tenitenenina fahatany fa tsy maintsy misy finiavana anaraka ny lalàna inona ny lalàna voalohany eto amin'ny firenena na firenena aizana na firenena aizana ndao raisitsika ary Amerika Joe Biden zao ny teny hoe za mbola ilatsaka sasany miteny hoe efa antitra be inko mbola ilatsaka izy satria zany mety aminay hoy ny demokraty ao amin'ny atoko misy azy Donald Trump koa ohatra mbola mijokojoko any hoe ohatra mbola mety amiko be taona efa 4 taona efa ananika ny 7 taona fa tsy rarahany Amerikanina zany ny azy tsy any amin'ny hoe resaka taona ty tanora de hoe alao an'ny tanora zao fa hoe zay mahasoa sy mendrika ny Amerikanina no atao eo na 4 taona io na 4 taona io na 4 taona io Vatican ane foiben'ny fiangonana katolika romanina nisan'ny fanjakana kely eto ambonin'ny tany fa matanjaka be fa ny Papa Jean Paul II 4 taona vao nodimandry tsy any amin'ny resaka taona mihitsy io zany diso be zany fa misy ny olona mety hoe be taona izy fa manao toetran-jasa misy ny olona kely taona izy raha amin'ny resaka taona zany chiffre zany io resaka io fa tena njakan'ny tsy fahamatorana tenenina zany izy hoe kely taona zay tsy hanonona taona eto fa ny raisonnement ny fahatakaran-javatra dia resin'ny ankizy any amin'ny tesainky misy zany ka io zany tsy resaka hoe taona zao hoe sy ny sisy raha ilatsaka zany zao mbola hanao 2e mandat Joe Biden efa niteneniny amin'ny fomba ofisialy zany satria afaka manao 2 mandat ny président zany any États-Unis tsisy mametraka olana amin'izany na 4 taona izy na 4 taona aka izy ve zany efa ohatran'ny 20 taona de mbola ho président États-Unis raha ohatra hoe mbola eo lany eo amin'ny 2e mandat na hoe fotoam-piasana fahandroa zany inona ny olana tsy any amin'ny taonan'le olona ny olana fa mety ve ny fiainan'ny Amerikanina sa tsy mety hoentin'le rangaty aiza ny fiainan'ny Amerikanina hoentiny any amin'ny fandrotsona ve sa hoentiny any amin'ny fampitehana zay no fanontaniana goavana tsy efa tsy hoe 4 taona ihany zao alao an'ny tanora alao an'izao efa be taona reny sisa tsy any mihitsy eto zany ty mantsy resaka fanabeazana ty le fomba fijery de zao mifantatry ny malagasy zany zao de hoe ahoana no ialana amin'ity fahatrany ity zay mifantatry ny malagasy anontany io daholy fa na 4 taona le olona na 4 taona tsy fantako moa hoe Mosesy na i Moïse 4 taona vao maty fa nitarika leader raha misy ny leader ao anaty baiboly eo de Moïse na i Mosesy tonga ny jiosy mivoaka avy any Egypta tany mamakivaky ny efitra sy ny sisa fa izy moa maty tany fa tsy tonga tany amin'ny tany Kanana dikan'izay tsy any amin'ny resaka taona mihitsy no mipetraka za mantsy no entina andrebirebena olona ny anaty fiarahamonina any zao hoe alao itabataba azy itabataba fa manahoana ny fiainan'ny malagasy amin'ny zao fotoana zao de avoakan'ny olona fa mbola any amin'ny izy teo mbola any amin'ny 5 avy any amin'ny rambony no misy amin'ny Madagasikara 2023 ty 5 avy any amin'ny rambony satria io zany côtén'ny olona amin'ny resaka hoe PIB zany dia par habitant dollar io de any amin'ny 5 avy any amin'ny rambony Madagasikara ianao zany efa elany na inona an'izay de eo ihany
fa tao anatiny zany hoe firenena tena hoe le plus pauvre du monde zany a efa nisy ny afaka tsy ao anatin'izay sokady zay tsony izy ohatra ny Botswana fefa afaka tao izy fa i Madagasikara dia ao tena tsy menatra isika raha mitena hoe isika dia ny tenanay ao anatiny tena koa mba menatra rehefa mba tafahoana amin'ireny mpanao gazety namana vahiny reny dia menatra dia alao aloha mipetrapetraka ety raha vao miresaka hoe fampandrosoana firenena dia alao mipirina satria tsy zay le izy ka dia Madagasikara zany zao fahadimy avy any amin'ny rambony amin'ny firenena manitra indrindra eto ambonin'ny tany dia misy 5 izy ireo ary aty Afrika daholo ny akamaroan'izy ireo zany le hoe firenena 5 manitra indrindra maneran-tany dia Madagasikara ny amin'ny fahadimy avy any amin'ny rambony iza mba resitsika misy firenena 4 no resitsika sokafo tsara ny sofinareo zany a i Burundi zany no tena manitra indrindra eto ambonin'ny tany tsy misy afa-tsy $700 isaky ny habitant zany ponina ny PIB-any Burundi ny tena manitra indrindra izy zany migisitra dia manarakaraka azy eo Sierra Leone dia fahatelo avy any amin'ny rambony a mifahatra ny Malawi za zany mba resitsika kosa zany $482 par habitant zany ny PIB an'zareo dia ny Centrafricaine na ny République Centrafrika no faha-4 io zany le alohan'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao $515 par habitant ny PIB io ny faha-4 avy any amin'ny rambony reo zany mba resitsika Centrafrika, Malawi, Sierra Leone, Burundi aloha zay mba ataontsika senjery reo mba resitsika reo amin'izao taona 2024 zao République Centrafrika, i Malawi, Sierra Leone ary Burundi reo ny resitsika dia eo amin'ny larana fahadimy avy any amin'ny rambony i Madagasikara zay ny PIB a Madagasikara zany ny voasoratra any dia hoe $730 par habitant, $539 par habitant ambany be zany dia reto indray zany maharesy antsika dia eo ambonitsika eo zany a Somalia efa resin'ny Somalia tsika tompoko Soudan du Sud taloha zany resitsika fa zao zany efa maharesy antsika nefa inona zany Soudan du Sud zany misy ady trano any sy ny sisa dia Niger zany no efa maharesy antsika koa Mozambique, Eritrea, RDC, Tchad, Liberia, Burkina Faso, Yemen isao fa 5 zay dia i Madagasikara zany amin'ny fahadimy avy aty amin'ny rambony amin'ny firenena manitra indrindra eto ambonin'ny tany zay le izy dia reo firenena reo nefa dia samy manana ny arenany men'Andriamanitra azy daholo ireo firenen'ireo zany loatsika mba heno tsara mihitsy misy gazy, misy volamena, misy diamond, misy cobalt, misy zinc, misy uranium, misy pétrole, misy cuivre arena ambanin'ny tany daholo zany rehetrarehetra zany fa ny akamaroany keo aloha dia mbola miantehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana fa raha ny resaka hoe minéré le arena ambanin'ny tany manana daholo ireo firenena izay sokajiana hoe manitra indrindra eto ambonin'ny tany reo Madagasikara anisany fa inona no mahatonga an'ilay fahavoazana inona no mahatonga an'ilay fahavoazana mahatonga an'ilay fahavoazana raha ny fandinihan'ny sehatra raisam-pirenena azy dia eo ny fisian'ny ady misy ady an-trano na hoe firenena samy firenena mifanolo-bodirindrina ao mifampilavanina eo dia mifanafika eo raha ty Afrika eo zay zany anisan'ilay mahatonga amin'ny fahantrahana dia eo ny lazaindrareo koa hoe conflit io mantsy misy mahasamihafy azy le hoe guerre sy ny hoe conflit le conflit misy resaka hoe conflit diplomatique raombava sy ny sia zany dia misy fiantraikany any amin'ny toe-karena dia anisan'ny mahatonga ny tsy fampandrosoana ihany koa ny tsy fisiany bonne gouvernance io miverina foana ny fanjakany manjaka loatra ny corruption dia io moa zany le hoe mauvaise gouvernance zay le izy fa ho an'ny Madagasikara manokana ny teneniny zareo 2023 hoe inona no mahatonga ny firenena malagasy ahantra takan'io
de nyteneny hoe eo zany aloha ny fisian'ny katastrofe naturel matetitetika. Iny zany a tsy misy miadevitra amin'iny fa ny antsika rivodoza sy hoe rano miakatra sy ohatran'izany de hoe miteraka hoe safotry ny rano tambary de ohatran'izany fa tsy iny no alahana, tsy iny no alahana fa akoatran'io zany mahatonga ny Madagasikara antra velona ihany koa de ny crise politique créé zany hoe tsika ato anatiny ato ihany no mamboly crise politique. Crise politique dia inona ihany koa corruption na ny kolikoly resaka Madagasikara ho resahan'ny olo io de inona ihany koa ny fitantanana tsy araky ny tokony ho izy, mauvaise gouvernance, verina foana ny ain-dehibe ny fampandrosoana ny firenena tompoko zany de any amin'ny hoe tena hoe bonne gouvernance, mifanohatra amin'izay de mauvaise gouvernance. Ka tafiditra ao anatin'le gouvernance ity ny resaka lisy-pifidianana, tafiditra ao anatin'io. Zao zany zao de mauvaise gouvernance raha ny resaka lisy-pifidianana ny resahana. Ahoana ny daty naterahan'olona ny tosianao, na ahoana le olona lefa misoratra anarana aty amin'ny carnet ancienne aty tsy ao anatin'ny lisy-pifidianana ny anarany. Ahoana ny lisy-pifidianana zay tokony hoe ny olona mifokotany ihany ao anatiny nefa misy pazo mipaingotra ry anatiny ery de jerena fokotany hafa ny ao anatin'le mipaingotra, paingopaingotra ahoana, pazo paingorina ahoana ary zany. Fa inona moa le ataontsika amin'izao fotoana izao? Tsy resaka révision ty zavatra ity fa refonte. Refonte zany tena hoe zay zavatra tany aloha tany efa tsy izy tsony zany. Lisy-pifidianana tany aloha tany tsy tokony entina ty tsony na fofopofony ara fa any zany, zay no atao hoe refonte. Refonte égale hatramin'ny voalohany mihitsy tena hoe manao vaovao mihitsy dia amin'ny folo taona manaraka indray vao misy an'izany. Zay vao misy refonte. Raha raisina zany zao hoe 2022 teo tsika zao 2023 any amin'ny 2032 2033 any zany vao misy refonte indray. Efa samy manana zafy kely sy zafy afy sy tsy haiko zafin-dohalika mandeha amin'ny fotoana ka afaka folo taona indray vao misy refonte. Ka refonte le ataontsika ko maninona mbola misy zavatra ohatr' zany hitan'ny olona ka raha tsy mailo zany ny olona tsy mahita an'ireny toe-javatra reny. Zay le hoe mauvaise gouvernance dia atambatra zareo any ivelany any zany le fomba fiteny azy moa zany nataony amin'ny teny frantsay de tsika moa miezaka mandika tsy ataontsika sarotra be le fomba fantikana azy fa zay azahoantsika azy sady tsy de hoe sarotra takarina ihany koa izy hoe inona mahatonga ny fahavoazana sy ny fahantrany ny malagasy hoy ny any amin'ny sehatra raisam-pirenena, hoy ny mpandinika toe-karena maneran-tany de hoe les catastrophes naturelles et les crises politiques liées à la corruption et à la mauvaise gouvernance sont les principaux facteurs de la pauvreté et du retard économique de Madagascar. Ohatran'ity sitrika ato ambanin'ity latabatra ity maheno an'izany na manafaniry. Ahoana ozy? Les catastrophes naturelles et les crises politiques liées à la corruption et à la mauvaise gouvernance sont les principaux facteurs de la pauvreté et du retard économique de Madagascar. Zavatra efatra be zao zany catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle iny le tenenina hoe iny zany iny tsisy resaka iny fa iny avy amin'nahary iny e. Crise politique. Crise politique amin'ny manaraka lié à la corruption. Ay zany le crise politique ity misy corruption ka eo anatiny na kolikoly et à la mauvaise gouvernance sont les principaux facteurs. Reo principaux facteurs fa misy facteur hafa ihany koa fa hoe sont les principaux facteurs de la pauvreté et du retard économique. Fa maninona no misy an'ity retard économique ity? Inona ny dikan'izany? Tara-train, tara-bus. Rehefa tara ianao de any. Retard économique de Madagascar de any amin'ny fadimy avany amin'ny rambony. Ka ialana amin'izany no mahamaika amin'ny malagasy tompoko hiazakazaka amin'ny hoe
fifidianana fitakiana fifidianana madio sy mangara nga io retard économique io afaka amin'izao rehefa ao anatin'ny efabolana amin'ny fotoana fepitoana iasan'ny filoam-pirenena ankehitriny iandry ny Irina Rajoelina ve no ahafahana manala an'io fahatarana radio-karena io tsisy ino an'izany eto ao anatin'ny efabolana 5 volana embolana ve no anafoanana an'ilay antsoina hoe les principaux facteurs de la pauvreté any Madagasikara ahoana no enona an'izany marina hoe ny be dia be ny zavatra notenenina betsaka flyover inona koa tsy haiko tsony nafarana ny omby efa mba niteraka ve zao reny le omby le nafarana avy any ivelany reny le escortena avy ny vato aiza daholo zao reny inona mba vokatra ny entiny reny ay ity koa ny tsy fisin'ny transparence koa kay dia tena mahatonga ny firenena anankiray tsy androso mba misy transparence mba misy fangararana ve eto Madagasikara amin'ny sehatra isan-karazany manaona marina zao ny volam-panjakanao feo eno fotsiny no enona fa zay zany mba mila hoe le tompona andraikitra misy moa miteny hoe zao one tsy manam-bola tsony ny fanjakany zay moa de mieno fa ny olona miteny an'izany ane olon-tsotra fa aiza ny fanazavana hoentin'ny tena tompona andraikitra maefa momba ndresaka hoe volam-panjakana ny egal volam-bahoaka volako volanao volantsika menakavy natao hoe volam-panjakana ahoana ny firisan-jato ny avy any amin'ny FM ihany ahoana daholo zao fipetrapetraka ny vola zao mantsy zao ivory ny député de ahoana zany any amin'ny resaka tsy ny député any zany moa fa amin'ny parlemanta de any amin'ny resaka fiatrana fifidianana sisy mila vola zany fa 2023 zao tsika ny olona efa miandry ny fifidianana sy ny hoe fahatombanan'ny fikarakarana ny fifidianana zany zao mamaika ny olona zany ho avy ny voalohany volana miaraka tenenitsika teo dia hoe fotoana fisaintsaina zany fandalinana zany ny tontolon'ny asa tsy misy firenena mandeha eto tsy misy firenena mandroso eto ambonin'ny tany ratsy tsara ny tontolon'ny asa ny asa mpiarina amin'ny endriny isan-karazany zavatra tsotra zany zavatra lojika be zany fa tsy hiandry fotsiny amin'izao anao hoe hiandry fotsiny amin'izao de hoe ny tontolon'ny asa jereny mba firisan'zato zao ny somera eto Madagasikara ka lizy efa tsy somera tsony fa efa lasa mangataka eny amoron-dalana sisa zay le hoe retard économique afaka atao tsara zany ny mampivoatra an'io fa tsy ohatran'ny amin'izao fotoana izay iainantsika menakafy eny ary efa eto namana faniry Razafy Manantany miaraba ny namana faniry tonga eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada efa maromaro eny zavatra nytenenina teo resaka lisy mpifidianana sy ny sisa ty resaka fahatrana manahirany ty miarabanao ary anao sehatra andohatra tsisy eny ary misaotra betsaka rina miarabandrina ihany koa isan'andro moa misaotra foana satria rina de anisan'ny raha ohatra zany ka any amin'ireny hoe birao reny de mpanokatra birao mpanokatra ny tranontsika zany satria amin'ny enina mahery rina de efa miadiny eto an-tanàna de manao ny fandaminana sy ny fikarakarana de isaorana foana zany zany amin'izay fandavatena lehibe zay ho atsika zany ary ho an'ny tanindrazana miaraba ny faly sy Josoa ambadika ao zay manao ny régie sy ny diffusion de ry Jean-Claude sy Zoukbe Radany any ambony any ary Zoaga, Riando, Ortately sy namana rehetra melipatrana ny mpanao gazetitsika de izy telo mianadao amin'ny Radio Mada Malala de Européenne de Nomena na Inomsa de miaraba anareo telo mianada ihany koa zay mpiara-manonja manana an'izay hoe tena fahavononana lehibe zany hatrany hatrany zany ao anatin'izao fiarahana izao ianareo rehetra zay mandray ety fahitalavitra sy onjam-peo MBS Radio Mada ity de arabainay indrindra anareo any ampitan-dranomasina marobe de marobe mitondra ny teny fampinoana ihany koa satria misy vaovao mampalahelo ihany koa rekeo ho an'ny fianakaviana manontolo moa zany amin'izay fahalasahana rahalahy izay ny vaovao resantsika rina marobe de marobe fa ny zavatra nanahitra le hoe défi amin'ny Botswana teo Botswana manko zany mifanakaiky amin'ny Afrika Atsimo sy Namibia
Rany ao anatin'ny sadeka mihitsy ary miaraka amintsika. Ary Botswana de manana an'ilay hoe arena kibon'ny tany ahafahany miainga ara-ekônomika. Io manko zany zao no tena tombony ho an'ny Madagasikara. Ary tsika miresaka an'izay foana rina ny amin'ny hoe Madagasikara de manana arena maro samihafa. Tena raha mbola évaluena zany ny arenan'ny Madagasikara de mbola amina milliard de dollars tsy fantatra le izy. Na ny arena kibon'ny tany io, zany hoe ny ao ambanin'io tany io. Zao mampime, za moa te resaka amin'izay amin'ny fotoana hafa mihitsiny zany fa tena ino moa zany mandraiky de mandraiky ny délestage manerina ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ary tsy manana solika hanodinana azy ny orinasa Jirama satria de mbola manana olana ny compagnie pétrolière. De amin'izao fotoana zao manao appel d'offre international ny Jirama mitady fournisseur na fuel oil zany mba hanodinana ny orinasa Jirama hamatsiana zany ny herinaratra zany. Tsika nefa fantatsika tsara fa zany anie zavatra manana an'izany tsika ary za tsy te hiresaka lalina be momba ny hoe tsy miroro sy ny sisa satria efa nisy étude natao zany hoe possible io, azo atao io. Fa tsika moa mitady midi 14 heures dia zao ny farahantsika dia sady tsy mahavokatra tsika amin'ny alalan'ny hydroélectrique, tsy mahavokatra tsika amin'ny alalan'ny termika, no sahirantsika amin'ny alalan'ny reto amin'ny alalan'ny fuel zany zay tokony ho ampiasaintsika zao. De manao appel d'offre international le Jirama. Ora nefa misy problème be le Jirama, tsy manana DG izy amin'izao fotoana zao ary fantatsika tsara misavoritaka ny endriky ny fitantanana potika tanteraka le orinasa Jirama. Mbola misy tale any amin'ny 10-30 sa firma eriany mbola miodikodina ny Bianco sy mipakina raha momba azy de io hitantsika minjera amin'ny tany io le orinasa mpanjakana. Nefa tsy tokony hanana problème tsika satria lay zavatra hafa na manodina ny Jirama na rano rina maraza de feno anjatony. Mpianatra teny amin'ny polytechnique votovolona sy mpampianatra teny nge de nahita hoe azo atao mihitsy ny manarina ty Madagasikara ty ary manome herinaratra amin'ny alalan'ny rano. Io sady mora no azo atao, ny tsy lafo. Mahay le mpianatra malagasy. Ay, namoaka teknisiana na maro be. Fa zao tsisy mitrandraka le izy, na inina sy trandrahana le izy de mivelona makaty amin'ny centrale thermique atsika de nivoky amin'ny fampanofana gropy sy ny resaka solika. Zay ngely mahabankropitra ny Jirama io manefa an'le ofana gropy sy lay vidin'ny solika ampandehanana ny orinasa Jirama. De lasa mitady zavatra be tsika. Nifitsika manana arena voajanahary afaka trandrahantsika ary manana manam-pahaizantsika. Raha izay resako zay. Ankoatry ny resaka fuel zany zay tokony ho trandrahantsika arena ao anatin'ny tantsika. Kaiza le fampanantenana tany amin'ny propagande? Volamena hono ny aingana, atao sopotra, atao ikaroam-bola. Aiza le volamena? Le volamena raha vao mainka miparitaka mivoaka manenina Madagasikara ary mivoaka tsokosoko amin'izao fotoana zao. Raha nisy fanjakana tena nisiny zany hoe trafic illicite zany amina resaka volamena na ino moa zany exportation illicite de anisany ty fanjakana ty. Maro be zay volamena nivoaka teto Madagasikara zay. Ze hita aloha sy eno ary tsika nefa le volamena ane de zao hoe tsy hoe loharano tsy mety ritra fa mety ritra io de tsy afaka mitsinjony taranaka mihitsy le mpitondra amin'izao fotoana zao. De zay tonga mangady de lasa nefa manomana pistany sasany de tonga de mamoaka de lasa ny grande mine rehetrarehetra tsy voafaritra tsony hoe inona ny voakanao. Nickel sy cobalt ihany ve sa misy arena kibon'ny tany hafa azon'izay mitrandraka ao fa sy mainty ihany ve sa tourmaline sa agapy sa tsy fantako hoe satria misy ny zema, misy ny finna, misy ny père industriel zany resaka père feno an'izany anie ho ambanin'ny tantsika hoe zay aliantsika rehetrarehetra makany mananara ianao feno vatsoa ambany tany eo, makany tsormandidy ianao, makany feno arivo be ianao, makany mananjara ianao, makany akazo be, makany anjoro be, makany didy ianao, aiza moa ny ambanivohitra rina ambatsoratra ndraso aloha tsara mandroso moa Mery mandroso azafady indrindra tsara honenana. Mahatonga zaka tompoko misy an'izany aloatra mangoro marimarina kokoa. Ankoatran'izay arovy ena ho ansoalaly iny mbola azo trandrahana tsara nefa tsika tsy mahavita na fandratra ray zao iza no any ka iny mbola adevitra be le vody ondrom-balitra hoe 100 millions de dollars sa de 100 millions de dollars
lasa fotsiny le vola akoatran'iny betsaka ny arena kibony tantsika ao fa tsika koa manana arena anaty ranomasina tsy fakahitana rina ny arena anaty ranomasina zay nanantsika am'izao fotoana zao misy fotoana ntsika miresaka an'izany eto hoe io mba firy amin'ny malagasy moa ny hinana langosta mba firy amin'ny malagasy moa ny hinana linona janga fotsy moa inona le concombre de mer de ohatrina vidiny any amin'ny tarifany crabe vivant tsy mahavidy an'izany ny akabetsaha malagasy am'izao fotoana zao ny temps ohatrina ny vidianantsika temps eny amin'ny tsena nefa eo amin'ny sehatriraisam-pirenena ny temps zay vidiny zareo zay mpanondrana azy vivombola kely tsy fakahitana le kaviara le zestiavana kaviara atodrotrondro moa atodrotrondro eny tsika aloha mba iangaviana tsy le carpe manja be an'le be sisika sy le royal carpe royal nataontsika fa reny tokony amokatra fa le carpe royal manja be tsika tena manana betsaka amin'io fa esturgent zany ny ompiana azy matasony tena manao azy miresaka an'izany foana ako nyresaka gamba azy nyresaka inona ty le somary midikidina kely ty maromaro zany inona ty le makamba crevette sy ny sisa manana arangatsika afaka iengatsika daholo reo zavatra rehetrarehetra eo ny areny eto ambonin'ny tany ray any amina resaka ala ananatsika karazakazo rehetra rina aizany tsy misy eto amintsika palissandre bois de bene bois de rose ananatsika daholo ny re manitona sy ny rehetrarehetra ty nato ny inona moa le misy karazakazo mahafinaritra be eny karazany maro be ny azo ala mipay moa hitantsika io sy ny kininina zany tena manan-karena le Madagasikara le Botswana ho azy zavatra arena kibony tany kely fotsiny le Liberia arena kibony tany tsotsotra le Nigeria manana pétrole afaka be le Nigeria zany hoe voafetra ny arena any amin'ny firenena sasany fa ny anao hoe tsy tadiavinao misy eto Madagasikara daholo any ara misy ady tranony any amin'ny firenena sasany de zay le mampalahelo anazy zay rena inona le zava-misy satria zay misy ny tiakodoina zay le zava-misy any Soudan zao fotoana zao vokatry ny ady le jeneraly anankiroa zay tafika tsy mitafika moa zany fa mitarika ny fahefam-panjakana taorina nanonganina no Omar El Béchir taorina 2019 de le jeneraly anankiray paramilitaire de tafiditra eo le Wagner fa fifamonoana tsy fakahitana fatan'olona tsy fa nahita vidéo ako tonga ao amiko le vidéo fa tena raha mahajery an'izany ianao tena izy io fa tsy ao anatin'ny 10-20 secondes lehilahy ianao raha mahajery an'izany lehilahy ianao raha mahajery an'le fifamonoana le famonoana ao anatin'ny 10-20 secondes arina Khartoum io Khartoum renivohitry Soudan Soudan efa manomboka nandroso ie niarakaraka tamin'ny Ethiopia le meza Madagasikara tany amin'ny année 90 2000 tany hoany izy zao tsy ataonao fa zao zalamy meme atsika fa zao potiky ny ady atrandray le Soudan am'izao fotoana zao de miantso ny Américaine sy ny Frantsay sy ny Japon zany rapatrie ho agny ana daholo ny olontsika rehetrarehetra fa tsy possible ty de mitsoka tena fa maro be maty any am'izao fotoana zao any Komoro efa misy fotoana de alefako Komoro ka efa misy fotoana de alefako eto satria hengo tamin'ny RFI anko hengo tamin'ny RFI anko ny amin'ny hoe nandeha niazakazaka mitsofoka ny Komorany Rosianina ary misy tompona andraikitra zay manana an'lay diplomasia ny Rosianina nalefandrareo niditra ny Komoro ary ikitikitika indray le fahefana politika sy le fiandrianany Komoro bon fatatsika moa zany fa ny président ny Komoro i Aziz no président ny Union africaine am'izao fotoana zao mandeha mandady ozy zay le fomba fiteny mandeha mandady ao Komoro ka mandeha ihany lay Rosianina zany hoe japahana miaraka amin'lay souveraineté atsika le Madagasikara de fa nidirany resaka élection présidentielle de io tena fatorany tanteraka io mihitsiny any ka mijabajabaka tsika sahirantsika amin'ny position Madagasikara eo anivo ny firenena mikambana amin'ny adiny Ukraine sy Russie jabahany le zava-misy any Soudan amin'ny alalan'le groupe Wagner efa nijabahana nge ny tany Mali efa nijabahana tany Guinée natafahongana ny Alpha Condé Burkina Faso koa Burkina Faso tratrany ihany koa ny atia Komoro am'izao fotoana zao zay misy ny Frantsay mantsy idiran'le Rosianina koa ka misy zavatra tsika resahana be io rina fa anokanatsika amin'ny raha lafo fotoana fa za teny amintsika fotsiny tsy mahasoa ny ady atrano sy mifamonoana ary eto ny tena tiako hisarihana ny sain'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny seny hoe
tena raha tena olombelonareo mahatsapa fa manja am'lay ty Madagasikara ty de ambanimbany io moramora ihany zay mety ho dôlamakota any ambadika any mba adin'io no avy ny taranaka mba adin'io fa tsy manana akoatra n'ity Madagasikara ty isika za faniry de tsy nieritreritra mihitsy fa par accident nahatonga teto Madagasikara zafady rina za tena tsy mitady fizakanjo hafa mihitsy ampiaiainako malagasy isy miteny fa maninona ry any gasy fa tsy mba natao tsy par accident mihitsiny zay no fon'Andriamanitra ho lalana ny tondran'Andriamanitra de tonga malagasy de eto Madagasikara de iainako le tanàna de milay le tanàna naizanaiza lianao tena za zany raha resaka tanindrazana marary fa mahita ny ataon'reto olona reto ampaikady rehetrarehetra sy ny zavatra atao tena mitarika any amin'ny fanombana n'ilay firenena ray manontolo sy noavin'le Madagasikara ary reto olo reto efa niaina nge zany 2018 na isy raha mandrika tsy fakahitana raha de voninaka fanjakana izy 2018 ary rehefa jerevana le zavatra ataon'reto olo reto rina de mbola te handeha am'izany lalana marikoriko zany reto olona reto mila fahatongavan-tsaina antsika vahoaka zany satria betsaka ny zavatra ho resahana rehefa aveo mbola ho avy eo moa député fetra raha lanjambolona efa ny andalina izy am'izao fotoana zao fa nay zany naty zany de zao mahafinaritra nisy fotoantsika rina teto de nientsika teto ny taratasy misokatra zay navoaka ny KMMR Europe ny resaka ny zava-misy eto Madagasikara dia ny antso ihany koa zany ny fandraisana ndraikitry ny FFKM de efa mijoro ny FFKM de ny resaka koa ny KMMR Europe ny amin'ny zotra-pifidianana ho avy eto Madagasikara ny amin'ny fanahiny izy ireo de efa mipotro io le zava-misy ary de miantso seritra resam-pirenena mba tena andinika sy haka-fanapaha-kevitra momba ny Madagasikara tsy mipetrapetraka zany le malagasy any ampitan-dranomasina fa reo malagasy ao lareny eo ihany koa le resantsika zany hoe diaspora de mivoron-tsakijanona ihany koa mifampiresaka am'ireo havana malagasy any Eropa mifampiresaka am'ireo havana malagasy any Etats-Unis any am'ireo firenena arabo sisy ahoana no anavotana Madagasikara io zava-misy io amin'ny Madagasikara tsy mandry andro tsy mandry alina dia nisy fivorina ny tanterahan'izy ireo moa alefatsika ty fanambarany ity satria izy ireo ihany koa tahaka ny rina tahaka anao mijery tahaka atsika vahoaka malagasy rehetra de zao marary sy malahelo any tanindrazana mety manana ny fironana politika izy manohana ny filomarikaravalomana fa zao mba miasa saina ihany koa ny aminy hoe izay aty mba miasa arak'izay tokony atao ary mba metimety afaka iainana fa ahoana le malagasy mpiray tandrazana aminay de tsy matory andro tsy matory alina mieritreritra mandrakariva ny aminy hoe ahoana ny aso ny tanindrazana enotsika vetivety ao anatina segondra foy ny fanambarana nataon'ireo malagasy anylareny eo izahay diaspora mpanohana ny président Ravalomanana dia manao zao fanambarana izao manoloana ny raharaham-pirenena manainga ny olo-pirenena rehetra isoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana manainga ny tsiraray iaro ny safidy mandritra ny fitoam-pikarakarana ny fifidianana hatramin'ny farany ny fanaefana ny adidy no hitondra fanovanana ary fatopandrosoana indray ny firenena koa sahy mijoro miandratsika ny firenena masina ny tanindrazana mafonja voalohany de hoe manetana ny olo-pirenena hisoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana faharoa de hoe am'izay fijoroana izay iaro ny safidy amin'ny fotoana hikarakarana amin'ny fifidianana zany hoe am'izao fotoana zao zany am'izao fotoana zao zany hisoratra anarana le olona de rehefa misoratra anarana le olona mbola resantsika rehefa velo izy riny miaraka ny député fetra ihany koa dikan'izay sady ampiasa an'le zony izy no hanana ny safidiny izy zay tsy fantatra hoe iza ny safidiny loha fa zava-dehibe fotsiny de hoe olo-pirenena izy voasoratra anarana izy satria zay mihitsy ny tadiaviny lalàna mila voasoratra anarana ny olo-pirenena tsy voazo ho resaka lalàna tsika rehefa aveo ka rehefa andeha amin'ny fiafieritrretana izy isafidy dikan'izay olo-pirenena mandray indraikitra izy de zay mahatsara be le fanambarany nataon'ireo malagasy avany la réunion teo handray andraikitra
hiaro ny safidy ka raha ohatra ka tsy jerenao le anaranao anatin'le lisym-pifidianana tsy soratanao le anaranao anatin'ny lisym-pifidianana tsy afaka manantanteraka safidy ianao zany zay nge le olana riny ianao sy maty zany no ianao sy maty nefa ianao velona nefa ianao velona be matotoa asaily zala mifidy ye dikan'izay zany raha mahatsiaro teny tsika forom-pirenena tsy verzo na inina verezina zo atsika ka nanoratra anarina zao tsika nahazo an'lay soso maintso kely kanefa ninina tsy ny soratana maro be nitranga resaka an'izany era madagasikara de ndao miazakazakaingana any fokotany de maty ho any no mitovy amin'le olona zany rehefa tsy ao anatin'iny lisytriny nefa ianao zany indray mandeha ao anatin'ny 5 taona indray mandeha ao anatin'ny 9 taona arakaraka ny endrim-pifidianana misy no mise-exprimer no miteny maneho ny safidinao de ampitoven'ny olona maty ianao ampitoven'ny olona amin'ny olona verzo gadra ianao gadra voatsara gadra miandro ny raharahany any ko eny anivony fonja nefa efa misy maty mbola tafidro eo tam'le farany teo marobe samy manangatra zay le tena olana ka zay mahafinaritra n'reo avana vany adilam-bato reo de mahatsiaro mihitsy ny aminy hoe tsy hoe lavitra ty zay tsy hoe miezaka mitady reo koa nge tsy hoe misy vola tonga de miraraka any de manjamanja ny fiainandreo fa reo olo reo mitotototo miasa 10 heures 12 heures reo mba azona tombony kely fa zao le condition le asa tsara de mba misy fiavahany amy zava-misy aty Madagasikara fa malahelo foana am'le Madagasikara reo olo reo de zava-dehibe ny nandrenesantsika ny fanambarana zay nentin'ireo namana reo avana malagasy en la réunion iny de efa nrentsika koa nisy fotoana hoe ny KMMR tany Eropa efa naneo an'izay fanazava-kevitra zay fa maromaro ny fijoroana malagasy ohatran'izany misy malagasy maro miresaka amintsika koa akoatran'izay rina miditra ao anatin'ny pejy ny MBS mijery miara-manonja misy ny any Maurice misy ny any Seychelles misy ny any Togo misy le miasa misambo le mandehandeha ihany tonga hatrany Italie tonga any Marie Marchand Marie Marchand reny de manoratra amintsika aty anana indray misy azy zao fa miezaka ny anara-baovao misy sasany any am'le pays arabe de misy sasany ray zany any Amerika sy ny karazany any de mahatsiaro mandrakariva ny tandrazana misy sasany any amin'ny frontière le misy an'le Frantsa sy Suisse misy mo tena presaka be amiko marobe de isaoranareo satria tena ohatrany hoe eto atandrazana ny tongotrareo sy mivatanareo rehefa mahita an'le tena fitototonareo rehefa mahita an'le faneho-kevitra ataonareo isan'andro san'andro tena makasitraka indrindra tompoko tena makasitraka indrindra satria tsy mamela an'lay tandrazana irery sy le fahampotena misy am'izao fotoana zao verenako rina le zava-misy le iainan'le le firenena am'izao fotoana zao fa io resahany io zany amin'ny hoe mitady hivoahana ao anatin'lay raharaha mafy be ny malagasy ka rehefa mitady hivoahana anatin'le raharaha mafy be le malagasy ny zavatra mitranga am'izay fotoana zay de zao mahafinaritra ny mahita rina ny aminy hoe misy ray aman-dreny antsony le malagasy tsy mety adino tantara zany na de ininy sasany kosehana na de ininy sasany lotona ny anarana misy sasany tena tsy menitra mihitsy nge ao anatin'ny Facebook tamajotra sosialy tena manivaiva mihitsy amin'ny filomarika Ravalomanana am'izay fomba filalovan'izy ireo ny communication za mo tsy problème zany satria filomarika Ravalomanana de niteneny za mivavaka ary kristianina matanjaka am'izany ary zay le force le anana ny filomarika Ravalomanana zay hoe raha tsy nivavaka raha tsy manana an'le tanjaka ara-panahy zay de lasa narefo eo anatrehan'lay asa maloto marobe aty ambadika ka zavatra mahafinaritra ny tenenirina teo ny amin'ny hoe Joe Biden na firy taona ary mbola tadiavo ny vampotona ny Amerika voamalitsika manko ny resaka niny riny hoe efa taona omaly ange ny déclaration any Joe Biden na hirotsako-vidiny efa taona omaly fa herintaona tamin'ny anandray le Emmanuel Macron na voafidy azy tambadiko nomaly izy iny tamin'ny latsinainy fa nomaly indray Joe Biden 20 taona Joe Biden mbola mieritreritra indray briguer le deuxième mandat enina mivalo izy zany efa official fa izy fa zao Trump ke mbola mijokojoko Trump ny aloha sahirana raha-pitsarana fa tsy ny taona mamaritra an'io fa ny fahavononana sy ilay fitiavana ao anaty ka
alefatsika kely iverenatsika ty itsika zany tamin'ny latsinainy nandefa tany Sambava de talatsika nandefa tany Atala de Ambilobe ndray no alefatsika satria président zany tao Ambilobe omaly avy namakavaky izy io manko zany rehefa avy any Sambava de nakany Atala président zany de miverina de nandalo kely tany Ampanefena io ao anatin'ny district am Vohemara président izy aloha teneninareo Maro Karavalomana tompoko tsika so de misy fanina Flo Maro Karavalomana na tompoko nresahako aminareo resahanay siriny eto de avy any zany de nahazo nakatia Ambilobe de nandalo kely tany Darainy président zany de nresatresaka tamin'ny olona tany Daraina tany fa hoenotsika ahitatsika ny ambiance hoe atraiza sy manahoana mbola iandrasany zany vahoaka malagasy zany iandrasany zany olona any avaratry no zany ny Flo Maro Karavalomana ary hitondran'izy ireo ny fitarainana hitondran'izy ireo ny antsoantsony zavavolombelona tany Morondava Mosare zay dada vonjeo zay dada afa tamin'andronao dada tena ohatrany hoe mitovy daholo le antsorina de rehefa mare koa dada am'le fitetezana manodidina amina faritra samihafa de hoe tena miandro fiverenanao zay mijaly zay maty zay tsy tanay tsony zay tsisy asy zay dada de ohatran'izay feo zay ihany no enao any avaratra zany hoe le malagasy mihitsy miantso an'le Flo Maro Karavalomana hoe raiso ny fitantanana an'le firenena de hojerevantsika kely ndray gaga tena inaina ary de dada tsisy zay le izy satria zay le tadiaviny zay le situation le raha mihitsy no mitady dada zay le izy zay lay vanim-potoana mihitsiny ao anatin'le ady sarotra no mitady ny traikefa ny Flo Maro Karavalomana de hoe notsika ndray ara ny famitianany zavandre mahefa azy sy mano zay mbola any am'izao fotoan'izao Ambilobe Flo Maro Karavalomana Ambilobe dao ara ny gado nateto Ambilobe indray ny Flo Maro Karavalomana nandroany rehefa avy niteto ireo tanàna sy distrika maro atao amin'ny faritry Isava atomefy olona trany izay lalana nalehany amandrapatonga tany amin'ny toerana voahomana ivorin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara sy ny vahoaka n'Ambilobe akopakopa tanana hafifandraisan'ny tanàna ary aravoravona ireo no hita taratra teny amin'ny endrik'ireo vahoaka sendrazy nadritra izany mbola tsy niala tao am-pon'ny vahoaka malagasy fa indrindra ny teto Ambilobe ny fitiavan'izy ireo ity olona navita be teto amin'ny firenena ity na tsy ary voafitaka izao fitonana izao ny ankamarony raha tiako ambara amintsika zegny mampatsiaro tamin'ny andro Ravalomana ne tao kolokolo zay tsy mihetsiky avy eo ke mitaregny eo tsisy hoe ke za sefy za zegny hoe zegny tamin'ny Ravalomana tena tsisy zegny ary zegny nasarovandreo mpiasa namako aby io Ravalomana za tsy asitriko anareo za TGV za izy koa olo mahazo onogno za pitrika amin'ny bureau parlementaire ny Brino tary za pitriky tary fa tamin'ny farany teo eky zay nandesigny ta Diogo tany nisy tribunal za natao namon'olo nefa za Antananarivo to zany vady nambarako ireo atsika tsy dia raiky manomboko niany naka teneniko mary tsisy vandy volaniko mary fitondrana ty tsy maheno madiniky fa ny maventy magnano fanjakana ny loko de nanomboky teo za fa niporika ary magnetina tsika jiaby za hitany ty mitadolomary atsika teo mba levaono hely tao firenena 188 123e atsika fa tsika zio gisy tsy magnerantany nefa ireo ndraiky mba navolona fa ireo mavita ke raha ambarako atsika aza mety taomigna alohantsika amin'ny raha tsy manjary fa mba alevaono hely ny tsara natao président atsika tamin'ny taloha za tamin'ny taloha zegny tamin'ny andronany za mala mpianatra de zay mivanga menaka 2 arivo vola 50 000 zay mavita bazarina fanjava raiky seriera volaniko zegny tsy tena magnetaetanao président matsiaro ny tsara nataonao tsy adignandreo ny tsara nataonao eto Ambilobe anoky ondalana iray mampisaraka ny faritry Diana sy ny faritry Sofia
afaritra mamokatra ara-pambolena sy ny fiompiana samihafa. Apotraka sy ketraka ary mandoalika amin'ny tany tanteraka nefa ny fiainan'ireo tantsaha ireo ankehitriny. Tsy mipakaty amin'ny faritra ny fampandrosoana ataon'ny mpitondra. Amin'izao fotoana izao, manao ny fomba rehetra mbola hitazoman'ny fahefany ny mpitondra ankehitriny amin'ny alalan'ny fanaovana osika sy ny fikasana angalabato. Aza manaiky mihitsy raha tsy voasoratra ny anatin'ny listy fokontany ny anaranareo. Fa tsy afaka mifidy alareo na ny andro fotsiny. Verzmo. Misy mihitsy ny fikasana anao osika ny anarana sasany. Dia amin'izay raha vao diso io dia tsy mety tena efa mimananao hevi-dasany ianareo. Misy 720 na 1024 anisan'ny fokotany anankiray foronindreo na ny ataontsika hoe fokotany fantôme. Any atsimana Tuliara, mino zany ianareo hoe misy 1024 fokotany forenindreo. Dia velo an'izany. Dia antsika miresaka zao, za miteny zao, nisy amin'ny mponina ny Tuliara ve? Dia hitovy anisany mponina mpifidy any Tomasina. Satria mitovy reo, 30,000 fotsiny elanelana. Fa dia anontany an'ireo zahay, ho resahana izany tompona andraikitra ato amin'ny bureau politique hoe mba antanipeny omeonay marina ny isan'ny fokotany misy eto Madagasikara. Dia manontany amin'ny seny indray omeonay marina ny isa bureau de vote. Ho hitatsika eo miariary rankarany efitra eo reo. Fa tsy amelantsika mihitsy reo. Dia zay koa tsy azo akena mihitsy hoe aminareo ny fanaovana osika kanefa nisy mahalala zany. Dia hitanareo tsara tsika miresaka zao hoe misy an'izany isa mitovy zany Tomasina sy Tuliara. Tsy mahalala zany. Nanome hafatra sy toromarika ho an'ireo mpiatroka timma rehetra manerana ny Madagasikara araka izany ny Volomaro Karavalomanana. Manao zany rehetra zany ara dia zao, velo tsara ty hafatra ampianako aminareo. Hafatra atao aminareo rehetra. Tompony andraikitra rehetra ny tiako Madagasikara eto Madagasikara sy ireo pro-Ravalomanana manerana ny Madagasikara. Manendrea olona iray na roa isaky fokotany ka ray olona ireo no misolotena ny mpifidy tsy voasoratra anarana ary manolotra ny anaran'izy ireo eny amin'ny fokotany. Eto fokotany eto zao dia manendry olona roa na ray nareo dia izy milaza hoe reto aby ny anaran'ny olona mbola tsy voasoratra. Dia makany amin'ny seni ireo afaka atao tsara re. Dia amin'izay hitatsika tsara izy ny tsy voasoratra. Aoka sika andray andraikitra. Aoka sika andray andraikitra sy anara-maso trano ny zavatra ataontsika. Aza mailina areo, mba mailina. Satria ny ratsika lalana. Dia aza manaiky an'ity mideniny sasany. Ireo mpitandro ny filaminan'ireo natao hiara amin'ny ainy voaka sy ny fananan'ireo. Fa tsy tao hibambahana varavarana tokony hirana sy tokony voana. Mila fanarenana haingana ny firenena fa mijaly ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny Volomaro Karavalomanana. Tany Ambilobe ny fandalovan'ny président Marc Ravalomanana ary nafonja ny afatra teo. Inona ny tena hoe afatra tena goavana daholo moa ny afatra fa ny hoe filazana hoe aza manaiky mihitsy raha tsy ao anatin'ny listim-pifidianana ny anarana sy mombamombanao. Aza manaiky mihitsy. Ary io tsy vita ny resaka fotsiny aza manaiky fa efa mandeha zany zao ny atao hoe organisation anenivon'ny fokotany any. Dia misy ny hoe manendry olona ray roa dia iny zany mijery hoe reto tsy tafiditra ny anatin'ny listim-pifidianana dia manangona an'iny dia tondra an'iny anenivon'ny fokotany. Zany le fandraisana andraikitra. Ka izay le hoe fijoroana izay zany tsy hoe ho an'ny ao Ambilobe ihany so dia mietreritra tsika hoe tao Ambilobe zany nandalovan'ny président dia hoe milamina ny any amin'ny hafa tsisy milamina zany eo satria nanisan'ny fokotany ary zany nanisan'ny birao fandatsaham-bato ary zany nga fantatrao zay ny le nitenenina teo misy an'izany hoe fokotany fantôme any Toliara fokotany manangatra zavatra tsy misy fa foronina ka zany rehetrarehetra zany fokotany matoto angatra tsy voany tena fahamarinana zany ka hoe aza manaiky mihitsy manoloana ny family viliana amin'ny endriny maro samihafa. Zay le message tena goavan'izay. Ny anankiray koa moa zany teo dia miteny le tanora teo hoe ity tany teo izy dia mila olo-marina. Matoa zay ozy izy tena hoe mitaky miandrandra any dada président Marc Ravalomanana io dady io dia misy antony eo satria efa
tsy araka ny tokony ho izy tsony voafitaka zay zany daholo voafitaka eny ary efa tonga ao ny folohan'ny groupe parlementaire tiako Madagasikara ny député fetra zany zay voafita tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy dia hiakatsehatra eto izy afaka minitra vitsy monja hiaraka amin'ny namana Faniry Razafy Manantany ndao ary namana Faniry. Misaotra indrindra dia makasitraka mihitsy ny amin'ny fijoroana ny resantsika aloha zany ny ekipa rehetra mihitsy ho an'ny antokotiko Madagasikara dia miparitaka manerina amin'ny Madagasikara ary miasa zay ny mahatonga an'lay hoe misy namana hitantsika ndraindray misy namana tsy hitantsika dia député fetra io zao mbola avy ny azakazaka vao maraina nitety ny fokotany ny resaka tamin'ny mpiara-miasa mifampiantso amin'ireo mpiatroka tiako Madagasikara rehetra dia tonga amin'ity fotoana ionantsika ity zany amaky afatra aloha tsika alohan'ny idiran'ny député fetra zay voaraintsika tato anatin'ilay laharatarby atsika zany manao ana tompoko FFKM moa mila vaccin ny situation politique tompoko mila sécurisena ny safidim-bahoaka mila homme d'état expérimenté ny firenena sahirana vahaolana ny fikaonando tsy misy atakandro Gervais Ambatondrazaka no nanoratra izany dia mandeha ihany ny fanoratany eto toizantsika izahay olona roa no nahazo soso tao beoririka ambaty mitsangana kanefa tsy voasoratra anarana anaty lisym-pifidianana ka mangataka anareo mba hijery izany ao misaotra tompoko madamiary dia misy toy amola iary fa mba sécurité kely ihany le mombamomba an'le olona zany tena betsaka ny trango eto zao averitsika le izy zahay ozy izy olona roa no nahazo soso tao beoririka ambaty mitsangana kanefa tsy voasoratra anaty lisym-pifidianana zany resaka amin'izay tsika rehefa aveo salama tompoko mba azonareo averimberina matetika ve lay adresiny seny azafady dia ho resahany eo zay rehefa aveo bonjour efa tsy tanan'olombelona sofin'olombelona ve ozy izy ny asana mpiditra anarana anaty logiciel inona ny tena marina amin'ity raharaha ty dia vakitsika ihany monsieur Honoré avatia Thomasina tompoko hitako tato amin'ny FB fa toa misy fokotany 1024 na 420 fictif hona antoliarany mazava ho azy fa ny volomboasary io ka mba tiako resahanareo amin'ny miara-manonjy io namana ny zay ny tia matoliara no ny pibezay dia mba resao fa tena mirorosaina izahay ary tena efa mba miasa arak'izay vitanay aty dia miaraba ny orony Honoré avy any Thomasina zany salut même ozy Célestin aty Abira dia alefanay amin'ny haut-parleur enina amby telopolo haut-parleur 36 ny miara-manonjy aty aminay dia miorokoditra ny ady ve vitsivitsy eto tanàna dia arabaina Célestin zany dia miaraba Faniry mila mifanetana ny olona fa ny aty tena sy de rodotra firy amin'ny fisoratana anarina ko araraoton'izao fotoana izao anetsehana ny olom-pirenena hanamarina ny momba azy ao amin'ny fokotany Dona ihany no manoratra an'izay Dona moa zany dia anisany mpakafy atsika mandehandeha zany any ambadika rehetrarehetra any eny ary anaovana kokoa an'ireo namana zay mpiandro atsika ry Rajona ry tonton William ry Razule Antsormandidy ry monsieur Hubert ny afaritra vakina karatrany marobe dia marobe ianareo no manoratra aminay na zany na tsy zany aza efa vonina ny député fetra miaraba Andriamantoso Olombaboaka miaraba anao Faniry miaraba ihany koa ny namana rehetra atao anatin'izao studio zao sy ato amin'ny orinasa tserasera MBS ny Radio Mada izay miara-miasa ary mampita amintsika mivantana n'izao fandaharan'izao anatin'izay koa no anaovana kopatanana ny namana rehetra tsy arovoatanisy eto aloha fa misy tsirairay ihany izay hotononiko dia ao i Zokobe Teo any Tsiromandidy any Bongolava any Zokobe izy fa bandy akama kopakopatanana anao Zokobe dia ao ihany koa ny namana avy any amin'iny tapany avaratra andrefana iny dia tsy iza fa
namana zinara avy any ambanja zay mpikambana ao anatin'ny fikambana ny zanaka ambany volo ao ny ambany volo zanaka ambanja ry be dehibe izy ry Lucienne Orlenda ao ny namana rehetra any avaratra rehetra any dia tsy adinany ko nefa ny namana avy any Dilambato kopakopa tanana ho any Ramatoa Fano any amin'ny Loire-et-Cher any tsy adina ianareo rehetra ary misaotra amin'ny fanoanany zay no kopakopa tanana atao hoe ny fantopatenana aloha satria be dehibe nareo fa de kopa tanana ho antsika rehetra patanana faobe ihany zany faobe kopa tanana faobe ho antsika rehetra namana rehetra manaraka tsy mahafoy ary manohana trany ny eto amin'ny miara-manonjy any MBS Radio Mada am'izao andro alarobia zao ao fanizy eny ary rehefa io mihitsy le izy hitantsika zany zao hoe misy antotantaratasy maromaro manoloana ny député fetra fa nyty raharaha ty satria misy zavatra maromaro hitondra ny député fetra fanazavana zany azotsika tsany am'zany fa ny tontolo ny fifidianany ty vao etsika ny enon'ny fanambarany nataon'ireo malagasy any lareny eo ny amin'ny hoe manentana anareo isoratra anana fa zao koa le safidy arovy tsara ao anatin'ny fikarakarana n'le fifidianana satria inona moa zany no ahafahana manatanteraka an'izay safidy zay raha toka tsy ao ny anarantsika de toy zao ohatra vao mivakitsika fa isan'andro sy any am'izay toerana rehetrarehetra de misy an'izany voasoratra le olona na azososo maitsomaitso fa tena tsy ao anaty lisym-pifidianana izy zany hoe voasoratra tamin'ny fotoana n'andro ratana tany anivon'ny fokotany na nandalovan'ilay agent recenseur zany de nahazo an'le sosony maitsomaitso kely iny fa zao rehefa verifiena am'izay le izy tsy ao anaty lisym-pifidianana zany tsy tongatonga ho azy zany fa akoatrany tsy fahaiza miasa de misy endrika fanainy iny député fetra Rahalamizafimbololona taorinantsika avy any Morondava député fetra de président Marc Ravalomanana teny Faravohitra nandeha nanamarina ny anarana zany hoe tonga de nitondra ohatra vao nisokatra le fahafito ambin'ny folo ny volana aprily iny hoe manamarina ny anarana eny anivon'ny fokotany satria efa tonga eny lisym-pifidianana mbola misy aloha zany ny fokotany tsy tonga lisym-pifidianana ohatry ny teny tsy fantako na efa voavany tamin'ny faralaza fa mbola misy any amin'ny faritra samy hafa any zany de taorinan'iny dia nitondra ny olo-pirenena eny amina circonscription samy hafa sy ny distrika ihany ko ianareo député fetra ianao anisany nivezivezy tany am'zany boribory tany fahadimy zany ary anisany ihany ko mahazo ny vaovao rehetra any am'ireo distrika manerana amin'ny Madagasikara tsara angamba député fetra mba entina mpijery mpiaino atsika ny zava-misy ary misy ihany ko ireo fanontaniana tahaka n'izay vakiko teo inona natao raha tsy tafiditra inona ny fomba isorohana ny ty lafin-javatra ty ary ahoana ty adevitra momba famoronana fokotany ty ary ndraindray iara efa nisy message moa efa mivakiko ihany fa misy tena voasakana misy ny tonga any amin'ny fokotany ihany de na tsy hita le président fokotany midy ny fokotany na ihany hoe anvereninareo am'izao satria ohatra mijerijery manombanomana hoe tsy ekipe ty olona ty dia filafilaina le olona mihina fa manakambara-betsaka ny solombamoaka fetra Rahalamizafimbololona arak'izay efa diany nivezivezy nanerana ny boribory tamin'ny fahadimy sy nahazona ny vaovao mandrena ny Madagasikara député fetra isaorana namana faniry am'izay fampidirana zay ary fanandrifindrindra amin'ny zavatra zay hitondrako faneho-kevitra sy fampizarantsika amin'ny mpanaraka ny fandaharana ho an'ny androany mety efa fantatra ny rehetra fa ohatra mizatra miteny aingana zay miteny aingana loatra indraindray ka ezaka satria efa betsaka ny fanamariana dia ny tareratsy any moa ny tsy azovana fa marina tena misy zavatra tsy mety le miteny aingana satria tsy afaka mifakahazo tsara sy mifampiresaka fa de ezaka satria mila azotsika rehetrarehetra ifampizarana amintsika rehetra ny zavatra hita tany ifotony tany indrindrandrindra mahakasika ny boribory tany fahadimy manokana ary ny zavatra nisy sy ny trangany anivon'ny boribory tany fahadimy de tsy hafa akory fa mitovy amin'ny olana hita amin'ny akapobeny any amina distrika maro ireo 7 ambiny manerana ny Madagasikara tsotra namana faniriny am'izay taridresaka zay satria mahakasika an'izay tokoa no hitondrantsika amin'ny raha lany faneho-kevitra ho an'ny anio mahakasika ny resaka fandrafetana ifotony lisitry ny mpifidina refonte ny liste électorale zay dia efa ao anatiny tsika rehefa aty amin'ny faraparany ara raha am'izao fotoana hitenenany zao isaorana aloha eto ary tsy ho adinoana mihitsy
ny ezaka nataon'ny tanora tiako madagasikara nataony le mpikambana rehetra ny fotony nataony vehivavy a ny arahantsika nahity zany tany amin'ny ainao manjery tany indrindra tamin'ny mbs a ny ezaka rehetra ary tena tsy mitandro asasarana izy ireny a mitondra ny fanetanana ny am'izay le hoe isoratana anarana ao anaty lisitry ny mpifidy sy ny anamarinana ny anarantsika tsirairay avy a ary anamarinana ny mombamomba antsika satria misy nandray ny disitsipelina misy ny daty mifamadika misy raha tokony hoe volana aprily zao a no nanomezana ny kara-panondro toy ny an'ny vadiko rehefa tonga nanamarina tany zay a dia tsy maintsy novany zany nanovana fanamariana satria volana janoary no nanomezana ny kara-panondro fa tsy volana aprily na dia marina azy a ny ao anatin'ilay sosy na le takelaka mavo maitso a zay omeny ny agent recenseur iny ny anomboantsika azy de izao pdb a maro ny olana hita teny rehetra teny sy teny ifotiny teny raha ny fahamaron'ny olana de tsy ary a voaresaky tsika eto anio fa ezahana hovaliana izay a mifanandrify amin'ny fanontaniana tena sy ny aiaby zay tena mipetraka am'izao fotoana zao voalohany aloha ny zavatra ifampizarako tiaka ifampizarana amitsika dia enoy tsara ny enoy tsara fa misy tsinona ny fitaka misy ny fanahinina ataon'reo tompona andraikitra indrindra ireo tompona andraikitra ny fotony ny anivon'ny fokotany a izay manova ny zavatra nambarany seni zany indrindrandrindra amresaka hoe afisage maharitra firy andro afisage iko zao ara ny ohatra anankiray voalohany dia raha nofaranana vonjy maika tamin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana aprily a izany lisitra izany lisitry ny mpifidy dia manana roapolo andro isika manomboka ny fotoana zay ahatongavany iny any amin'ny fokotany averiko indray mandeha ny fotoana ahatongavany iny lisitry ny mpifidy mbola vakyroky iny na vonjy maika iny a any amin'ny fokotany no manomboka eo vao manomboka manisy an'lay roapolo andro zany hoe raha ny faraiky ambin'ny folo ny volana no ny faranana lay lisitra dia mety eo amin'ny faharoambe folo na fahatelo ambin'ny folo ny volana aprily vao mety tonga tany anivon'ny fokotany zany lisitra zany eo vao manomboka lay roapolo andro a manisy isika afahatsika mijery ny anarantsika ao a mijery ny mombamomba atsika rehetra na misy diso na tsia izany mombamomba atsika zany ny olana dia io hitatsika eo amin'ny écran eo a inona no nataony tao analamaitsy tanàna zao no ataony analamaitsy tanàna mialatsiny leo fa somary misy rovotra kely misy rovotra lizy satria tonga de sorena le vahoaka moa de zay eo anisana nentana hoe aa tokony ajaitsika ihany zao zavatra ao ary soa ihany ary fa tsy rovotra hatramin'ny farany satria raha ny hitatsika ao a sy araky ny nambarany seni zany dia ny manana roapolo andro isika ny zava-doza nefa sady ao anatiny ataon'ny foky tany analamaitsy tanàna sy ny tompotra andraikitra rehetra ao de izao ny zavatra soratany ao fa roapolo ny volana aprily ny daty farany azo izahana ny lisitry ny mpifidy a sy ny fandraisana ny fitarainana ito vakio kely izy député fetra vakio kely faniry ile zany ozy izy mibesiny maro fa ny lisitry mifidy a no farany tatatatata de iny moa izy misy pasy rovotra zany a folo aprily 2023 de efa tonga mifokotany a tamin'ny de misy anina kely rovotra ry zany manana roapolo andro manomboka ny pirenena raha fahitantsika ry zany a taorina n'le folo aprily ry taorina n'le folo aprily zany le hoe efa tonga atao amin'ny fokotany tamin'ny de mety misy tsy fantatry rombe folo ve sa telo ambe folo aprily eo anoloany de voafarana vonjy maika sy anaovana famanana fitarainana izany raha misy ny daty farany azo izahana ny lisitra de somatabaka le izy a sy ny mpifidy sy fandraisana ny fitarainana fanamariana na fitsipahana de ny roapolo aprily 04 io mbola vovaky any 04 20 04 2023 zany hoe ny anazy zany mety nataony teo am tsy ampy herinandro kory ny ary ty député fetra herinandro mihitsy satria niantso tany am'seny iny teraka mialatsiny voatra nanapaka ny faniry itondrany fanazavana fanapa makasika an'izay io izy tsy possible mihitsy ny nahatongavany lisitra io a ny fa raiky ambin'ny folo ny volana aprily fa tany amin'ny faharoambe folo ina fa telo ambe folo ny volana aprily vao tafiditra vao tonga tena ampelantanana ny fokotany tsirairay avy zany de raha manao kaditsika zany a herinandro ihany zany no nomeny ny fokotany nalamahitsy tanàna ny vahoaka-ponina atao analamahitsy tanàna ahafahana jery izany lisitra mpifidy zany analamahitsy tanàna ho iaho teo a
ary zavatra mariny satria ny tenako ny nakasary an'io ny afisa azy io de taty ambanimbany mialatsiny fa manonona anaran'lay fivarotana misy atao hoe supermaki zay eo ambanimbany galana de aty ambanimbany atya misy quincaillerie zay eo de misy lalana pavé zay a mividy eo a de teo io ohatra zao daholo ny naparitany a tany amin'ny fokotany analamaitsy tanàna inona ny fepetra tokony raisina izany manana ndraikitra manoloana ny zany zavatra zany ary tsy mba nanao fanitsinina ny fokotany analamaitsy tanàna inona ny antony gatahantsika zareo tompona ndraikitra mba hitondra valiteny mahakasika izay fa izay zavatra zay fa tafiditra ao anatin'lay kajikajy sy sakatsaka nataon'lay tompona ndraikitra eny fotony tsy ahafahan'ny olona manamarina ny anarany sy mombamomba azy a ao anatin' zany lisitra mpifidy zany efa niatsy tany amin'ny seniny tenako ary transfereko nafindrako tany amindrareo a io sareo ary isaorako an'lay mpikambana mbola tsy hanonona ny anarany eto ny tenako satria mbola tsy nifampiarany izany fa isaorako izy satria nisy ny fandraisana ndraikitra nataony a manoloana izany toy ny tany nanisana ihany ko volazany lalàna député roapolo andro ka eo indrindra mahagaga mahagaga mihitsy satria izany olony zany dia aloha teneniko atsika eto izany mpiasa rehetra ao amin'ny fokotany ireo mpiasa rehetra ao amin'ny fokotany ny akamarony ny selereo rehetra eny amin'ny boribory tany fahadimy ny agent recenseur rehetra eny a dia olo ny fitondrana sy ny loko volomboasary a no nanendry azy a ary izy rehetra ny akamarony fa rehefa tsy nahita izy tany amina fokotany hafa vao misy tsirairakely a zay a mpanaradiny filora valomanana na tsy voatery ho mpikambana dimy satria ny zany ny sorona arak'izay azo atao na tsy nitendrena ireo efa mamofopofona fa olona mety mpanarady na mitovhevitra pombany filora valomanana tsy maninona fa de reny a no zavanisy tany analamaitsy tanàna tsy nisy fanitsina ho iaho a de andrasatsika ny hevitry ny avany amin'ny senia amin'ny alalany mety ho fanambarana ao atao ny anitsiny a ireny zavatra reny ary fanampanantena moa izany mpikambana ny braomaharitry ny seni zany tamiko fa andrainy andraikitra tandrify izany ary ianao ny anirak'olona amin'ny anaovana fanadiadiana ny manarak'izay dia nresaka matetitetika teto tao anatin'izay andro vitsy zay a isika namana faniry sy ny tetanivo ny ainao manjery MBS sy ny radio madany momba ny hoe manoloana ny olana anankiray dia vahaolana samy hafa ary tsy mitovy mihitsy ny valiteny sy ny vahaolana ataoko hoe arosiny lay tompona ndraikitra eny fotiny na ny selereux eny fotiny na ny fokotany ny azoko ilazana azy dia nandefa ny antso tany anivon'ireny sampandraray satsokajiny reny izahay any ambara tonga pitatanana sy ny ratsa mangaiky any seni dia araky ny teniko teny mbola mafisiko any ny fankasitrahana satria nandray andraikitra re olon'ireo a izay natsona i aloha boribory tany fahadimy resahako fa izao ny olana mbola mitoetra ihany ny olana mipetraka namana faniry sy mpiaino ajaina dia misy ny lehibe pokotany izay miditra ao anatiny zay le hoe fahafahana mijerina miconsulte le lisitra izay misy mametra fa indray mandeha ihany ianao a no afaka mijery manamarina ny anaranao ao misy ny mampanao soni misy ny tsy mitaky soni inona ny dikan'lay soni hoe rehefa misy soni mifanandrify am'lay linina misy ny anaranao sy mombambanao de tsy afaka miverina itsony ianao de tsy avelana itsony ianao iverina na manaramaso eo tsika hiditra kely amin'ny voalazan'ny texte voalazan'ny lalam-pifidianana na tsy fantatsy na ny code électoral sy ny sisa fa misy moa nefa mifoanana fa nefa mbola mitoetra izany a voafaritry ny lalàna na voafaritry ny texte de manambara toy izao andeha mifafiry député fitra ny andininy fafito ambin'ny folo aloha andeha mifafito ambin'ny folo mangataka ny mangataka ny zay a io efa nalefany namana faly io izy amin'ny akapobeny ny resahako an'ty andininy fafito ambin'ny folo ty hoe tsy manavaka izany a lalàny zany fa ny malagasy feno taona ampitaona amin'ny fotoana anatanterahana ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy a mba hampidirana azy ao anatin'lay registra dia ka manana ny karam-panondrom-pirenena ary mbola tsy verizo dia tokony afaka ampidirina avokoa ao anatiny zany lisitry ny mpifidy zany zay zany izy io amin'ny akapobeny resahany eo zay fiteny frantsay moa fa le zahako hoe nadika amin'ny akapobeny de mangataka ny faly a mba ampiseho eo amin'ny écran ampipotry zany ny andininy fa ny voalazany ny andininy fa efatra amby roapolo ihany koa
dia miresaka ny mombamomba ny fahafahana fotoana ahafahana mijery sy miconsulte io le roapolo andro zao ny voalaza zao izako adika amin'ny teny malagasy hoe ny mpifidy rehetra ao anatin'ny roapolo andro aorina ny afisazy zany na aorina ny fahatongavany azo adika toy izay ihany io rehefa na voapetraka teny anivon'ny fokotany zany dia manana roapolo andro isika ijereny izany rehefa tonga ho iaho fa tsy tany amin'ny fotoana namarana ny seny vonjimbaika liste zay ny fotoana natongavany teny amin'ny après l'affichage zay de la vie de dépôt zay de la liste électorale au bureau du fokotany zay ny pro-pokotany na misy zany iconteste na anohatra tsika nanao fanamariana indrindrandrindra makasika an'ilay atao hoe inscription indue eo anivo CLRE zay député fetra le inscription indue zany alohany nazavaka an'izay mialatsiny kely namana faniry fa ovakiko hatramin'ny farany le izy hoe iza no afaka manohatra sy maneho hevitra manoloana zany atao inscription indue fa ho azavaiko izy hoe dia ao anatiny zany ny tompona andraiky mpanjakana l'autorité administrative izy sy ny ara-pitsarana ao re fikambanana tsy miakina amin'ny fanjakana ao re fikambanana tsotra sy vondrona izay ekena amin'ny lafiny fanabeazana amin'ny resaka manodidina ny resaka olo-pirenena fanabeazana olo-pirenena sy ny fanaraha-maso ny fifidianana fa indrindrandrindra any amin'ny farany iny efa tsy nikely indrindra dia ny antoko politika zay zany antoko politika toatsika zany tiako Madagasikara ny inscription indue ara inona le inscription indue le soratra ilay olona ny fahazahoko azy fotsiny ty fa marina mihina fa tsy de mifanalavitra amin'ny fanazavana tokony ho izy de natao inscription indue dia tsy araky ny tokony ho izy tsy voamarina tsy tokony isoratra ao re olona fa atao hoe tsy aradrariny zany na tsy ara-dalàna ny tokony ho izy inona le hoe tsy ara-dalàna na tsy araky ny tokony ho izy dia ho an'ireo le olona sanatria na tsy sanatria zany fa le verzo tsy sanatria avaka tsony fa rehefa verzo tsy tokony ho hita tsony any anaty lisitry mifidy satria efa voasazy ny fitsarana fanamoahana didy raikitra ao ireo sanadravina mety olona tsy ampytaona nefa mety nisy ny fikafikana atao tany ambadika tany dia voamarina fa olona tsy ampytaona nefa jerena mifigure na misoratra ao anatin'izany lisitry mifidy zany ao anatiny ihany koa ireo olona mety efa nodimandry fa tsy mety ny efa nodimandry de tsy tokony isoratra tsony ao anatin'izany lisitra zany rehetra zany atao hoe inscription indue avokoa ary ny anankiray ohatra anisan'ny mbola tena mitranga matetika de ny olona pirenena zay efa nifindra toerana efa nifindra monina any atoerakafany de nefa mbola voasoratra ao anatin'lay fokotany ny anarany zay zany anisan'ny santionany am'izay atao inscription indue zay de raha iverenako ny teniko tany aloha tany amboalohany na manafaniry hoe feran'ireo indrindrandrindra moa zany fa ny filoam-pokotany ny tena hoe anisany mametraka sakana fa misy koa ny tsirairay am'ireo le mpikambana anivon'ny CLRE na le mpikambana anivon'le commission local de recensement électoral na CLRE le solotena ny ratsa mangaiky anseny any fotiny zany mametraka sakana reo olonareo ary misy antony sakany ametrahany an'lay sakana ray aloha na tsy nandray tsara n'zay fampiofanana sy fampianarana nomen'ny seniry zareo dia tsy voafehan'lay izy tsy manana valiteny izy manoloana na olanaray araky nyteniko teo hoe valiteny samihafa fo hatrany no renao amina tompona andraiky sy ny CLRE manoloana na olana mitovy zay indrindra zay zany olana mitovy ary misy olana mitovy be da be manerina Madagasikara fa le valiteny samihafa zay indrindra matsy indrindrandrindra iverenako kely zay rehefa aveo fa hotafaranako makasika an'le inscription indue de raha ny voalaza ny andininy fa 420 teo dia eo tsika no mametraka ny hoe fomba ahoana ara no fa ahafahan'ny olo-pirenena na ireo le fikambanana sy atoko politika zay ny tany saiko teo na ny tompona andraikitra ara-panjakana sy ara-pitsarana mahita fa misy anarana tsy tokony ho ao anaty lisitry ny fidy raha tsy mijery ny lisitry mifidy izy zay indrindra ary raha indray mandeha na manafaniry sy mpiaino ajaina no mijery izany anao de tsy ho hitanao izany fa mila ianao zany mijery matetika arakaraky ny vaovao empelantananao arakaraky ny fahafantaranao mipiray monina ao anivon'ny fokotany arakaraky ny angom-baovao zay nataonao tokony ho afaka hijery anao zany amin'ny fotoana rehetra izay ilavana azy io lisitry mifidy io ny zava-doza dia
ny sakana apetraky ny filoha-pokotany indrindrandrindra ho iateo ary everiny fafananany ho azy io Zay nefa mihitsy. samy hafa nge ny asan'le filoha-pokotany sy le CLRE zay mihitsy ity ratsa ny senieny ny vomifokotany ny CLRE ary tena miandraikitra nylay raha raha-pifidianana asika kely an'izay zay fanazavana mihitsy zay mariny mihitsy zay député fetra tena mariny zay fa ny satria ny président-pokotany a dia solo tena ny ministera ny atitany sy ny fanapaream-pahefana any fotony Zay. mandalo any amin'ny préfecture de police mandalo any amin'ny préfet mandalo any amin'ny chef district dia izy ny tompona andraikitra ty fotony inona ny idiran'ny filoha-pokotany ny amin'ny resaka hoe alalana omena na tsy omena ny olo-pirenena maniry a ijery sy consulté an'izany listre mifidy zany ary eo anatin'izany ihany koa mbola misy ny sakana maro be ny endrika sakana toy ny hoe tonga lay olo-pirenena mifokotany de zao ny valiteny azo maro be ny toerana nahitana zany mbola tsy ao ny listre na hoe mbola tsy ao a ny filoha-pokotany fa tsy ny listre akory ahitsiko kely fa lasa ny vory izy a lasa ny voaka fa voahidy ao amin'ny braony a izany listre ny mpifidy zany nefa misy tompona andraikitry ny CLRE eo CLRE izay tsy CLRE mihitsy ny filoha-pokotany fa misy moa zany ny valiteny nomeny re tompona andraiki-panjakana na ny tany anivon'ny CNI na ny tany anivon'ny ministera hoe tsy ampy ny teti-bola eto ampelatanana dia lasa natao CLRE na le solo-tenany na ratsa mangaiky anankiray amin'ny CNI CNI any fotony a lay filoha-pokotany efa fanitsakitsahana ny lalàna velony zany toy ny nataon'ireo olon'ireo hatramin'izay dia ohatrohatrazay zany aloha amin'ny akapobeny fa any amin'ny fara moa itsika zany a ameny toromarika makasika hoe inona ny tokony ho ataotsika inona ny takitsika amin'ny fomba entitra fa tsy misy idira amin'ny filoha-pokotany mihitsy ny resaka fikirakirana izany fa fanaraha-maso ny tokony ho ataony a satria ao nivon'le brao iandreketany sy le fokotany andreketany a no mipetraka zany listre mifidy zany fa tsy manana fahefana velively am'zany a lay filoha-pokotany na kely varavety hoe ny tenako ihany a no afaka mamadibadika an'ity misy an'izany ihany koa indrindra izaho ihany nafaka mamadibadika fa miteny fotsiny ianao hoe iza ny anaranao fetra raha zafy tsy mialina raha lambozafombolona de ao ara fa jereko a toy zao to tsy fahefanao zany andre matoa filoha-pokotany araka ntegna ho avy ny toromarika rehefa any amin'ny faraparany dia ohatrohatran'izay zany aloha mahakasika ny atao hoe olana ny olana moa zany debe mihitsy de asa raha ny olona le nametra-panontanian'ireo a raha efa nanomboka nisy mifanandrify am'izay fanontaniana napetraka reo ihany ny valiteny nentinay inona ny antony natonga izany rehetrarehetra zany fampatsiahivany ity ny antony zany a mahatonga ny hoe inona no antony nahatonga ny anaranay tsy tafiditra nefa zahay a manana n'lay sosy mavomavo maitso iny ohatratray moa le loko fa eo amin'ny mavo maitso eo le izy mavo maitso manompo manga aloha tsy de tena zay ny olana fa lay sosy iny ny tena hoe ny zava-dehibe a de tehirizitsika tsara iny fa porofo iny any amin'ny fotoana anankiray a hitakitsika anaovantsika ampamoaka fa maninona izahay ary No, misy tsy sosy afaka tena mifidy. manetsinetsiny amatapisany any a Misy efa avy afa. ny fotoana ilainareo zay zany. indrindra matsy kalma mapiomana izay fotsiny tsika. zay kalma fotsiny aloha tsika aprimy tsara iny sosiny iny tazomy tsara tehirisy tsara ohatry ny karapanondro ohatry ny zavadrehetra ohatry ny anakandriamaso fa ilaitsika iny amin'ny fotoana anankiray dia ny zavatra resaka teo voaresaka ny inscription indu mihina fa azosika izay dia afaka mijery itsika fanamafisana fotsiny zay amin'ny fotoana rehetra izay a ilatsika azy tsy misy lalàna mandrara mihitsy fa tsy afaka miverina indroa na intelo na impolo na injato am'zany fokotany fa ao zany sika. anatin'le roapolo andro fa ao anatin'le roapolo andro mariny zay zany hoe raha manome fepitoantsika amin'ny akapobeny a ny farany afahatsika amin'ny fepitoana farany afahatsika manara-maso mombamomba atsika ao anaty lisitra mifidy dia hatramin'ny voalondohany volana me eo amin'ny voalohany amin'ny faharoa fahatelo a manodidididina an'izay a no enina fotoana me mihitsy ary mety tonga hatramin'ny enina me arakaraky ny nahatongavanyilay lisitra mifidy a tany amin'ny fokotany a zay misy atsika ka aza manaiky raha tony nataonay ny fokotany anala mahitsy tanàna zay fanahininy reno a fa efa endrika sakany reny napetraka tsy ijereny olona ny mombamomba azy a na ao anaty lisitra mifidy izy a na misy diso ka dia anjaranareo anivon'ny ministera ny atitany anjaranareo anivon'ny seni na ny fitsarana raha ilaina no mandray fepetra am'ireo tompona andraikitra any anivon'ny fokotany anala mahitsy tanàna fa horentsika eo ny valiteniny satria ireo a miala tsiny fa masika be ty teniko ty de anisan'ireo fokotany fito amby roapolo tompona andraikitra ao anivon'ny fokotany fito amby roapolo mpanompony nga solombavam-bahoaka ary manaraka anjambany a ny baiko a tsy ara-dalàna zay apetrany ka de ho hitatsika eo a nytoyany fa miandry isika vahoaka ho hitatsika raha misy ko ny fanamariana any amin'ny fokotany misy anareo any de aza misalasala avoay a ho fantatry ny vahoaka
ampitao aty aminay a fanjarany hoe mampity zany any amin'ny tompona ny raiky mpanjakana tandrify izany eo ny senia ao ny mety ho ministeran'ny fitsarana ao ny ministeran'ny fanapaream-pahefana sy ny ministeran'ny antitany fa misy zany zahatra rehetra zany de ohatrohatran'izay aloha zany mahakasika an'iny namana faniry fa saika nytiako fantatry ny vahoaka malagasy na ny eto atoerana ny any ivelany dia maninona ny tonga am'izao korotana zao tsika ao anatin'ny fandrafetana ny ifotiny lisitry mifidy voalohany aloha dia ny fotoana nampiofanana sy nampianarana n'reo reo agent recenseur nareo mpanisa mpifidy reo na reo le komité any fotiny a izay mbola miandraikitra izany na ny CLRE tsy ampiadiny roa raha ho an'ny boribory tany fahadimy manokana zay aloha de tsy mahagaga ny faharoa nampanantenaina tablety nampanantena ny tondra fanjakana sy ny tao anivon'ny seni fa izarana tablety ireo mpanisy reo dia tamin'ny fotoana nanatanterahana izany fampiofanana sy fampianarana zany a dia mbola tsy nisy ny tablety fa finday a no nanaovana n'le atao hoe simulation zay tsy misy ifandraisany a am'lay zay tena marina ny endriny mety kelikely kokoa mety toatrany to tsy haiko ary na tactile akory le izy tao zany na android tsotra fa dia zay zavatra toy izay ny fitaraina na voaray antony faharoa zay ny antony fahatelo zany rehetra zany efa mitambatra ao dia ny tena zavadoza tonga de mandingana tsy voaloha ara-potoana ary efa niandro fotoana ela be mihitsy taty aoriana voana ndray apahany tamitambokaramany a nampanantenana azy sy ny fanarahana ireo agent recenseur sy mpikambana ao anivon'ny CLRE reo nareo mpanisa mpifidy reo dia inona ary nitranga rehefa taty amin'ny faraparany za aloha kory tsy mamerariny azy fa ataoko hoe micomprendre azy ihany fa anjaran'ny fanjakana sy ny mpitondra no nitadiny vahaolana ny fanandrify am'izay nisy tam'ireo CLRE sy agent recenseur reo no tsy namerina ny carnet na manafaniry lozany zava grave zany tena grave be mihitsy tsy satria tsy nahazo vola zay indrindra de lasa otage zany le carnet zay misy ny anaran'le vahoaka le vahoaka ny lasa otage le olo-pirenena ny lasa otage satria ao anatin'le zay carnet indrindra noho ny kitotoana fanomanana noho ny tsy fisiny zay le hoe rehefa mitantana de mila miprévoir na hoe gérer c'est prévoir tokony efa niomana tamin'ny zavatra rehetra na ny ara-bola na ny ara-pitaovana sy ny sisa inona ny azoko amezana azy ny anton'zany zavadrehetra zany de ny incompétence na ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaizana amin'ny ankapobeny ataon'ny mpitondra fanjakana tsy afa-miala am'zany anisan'ny tompona andraikitra voalohany ny mpitondra fanjakana satria nisy ny teti-bola izay efa tokony nomanina tokony efa nomena nafahana nanatanteraka zany fa tany amin'ny ora farany de resaka kapobatana ny zavatra natao a oeraoerany natao a efa niezaka nanilika ihany reo hoe nampitenenina ny seni tam'izany fotoana tamin'ny alalan'ny filoalefitra hoe mety tsy ho tanteraka ange zany refontin'ny liste électorale zany satria nahoana mila préparatif be zany ilay filoalefitra mihitsy ny teny io ary mila teti-boly zany tsy problema n'le vahoaka zany tsy problema na solom-bavambahoaka sy natoko tim zany ianareo no eo de nila fanomanana zany zay ny teneniko hoe akoatra ny kitoto amin'ny fanomanana ny fiomanana mbola manao nataony tony nataona nala mahitsy tanàna reo anivon'ny CLRE sy ny fokotany izay mametraka sakana amin'ny endriny maro no ny baiko omain'le olom-boafidy baiko omain'ny olom-boafidy ho iaho baiko omena ireo olom-boatendry de tsy mahagaga raha zao ny vokatra misy ka de zao ara inona ary ny fepetra tokony inona ny toromarika metsika na manafaniry ny vahoaka malagasy zay tsy miteny hoe ny mpanaradiana mpiaradia amin'ny filora valomanana ihany tsia ny vahoaka malagasy indrindrandrindra ireo efa feny taona ampitaona ao anatin' zao fandrafetana ifotiny lisitry mifidy zao ara terizo izy namana faniry teo ary terizy toy ny anak'andrimaso ilay sosy afaka mijery ny anaranao ianao afaka mijery na ny anaran'ny olo-kafo ianao ao anatin'ny lisitry mifidy io manamarina raha sanatria misy fahadisoana afaka mijery ianao reo lay nataoko teo hoe inscription indu na ireo lay olona zay tsy tokony soratra itsony na tsy tokony ho hita tsony ao anatin'ny lisitry mifidy nefa mbola ao tsy afaka mijery izany ianao manamarina izany ianao raha tsy mijery zany lisitry mifidy zany dika zany tsy afaka mandraranao ny filoha-pokotany tenenao anay raha ohatra misy mandrara fa raha ny tokony ho izy mantsy dia tsy izay ny tokony hiteny izay fa reo mpikambana eo anivon'ny seni
na ny foibe ny commissionna lazaina fa indépendant moa mahaleo tena mahakasika ny fifidianana ianareo no tokony miteny izay ka izay ny takitsika amin'ny fomba entitra amin'izy ireo mbola tsy tary zao rseny na efa tara ihany aza manaovy ianareo fanambarana faran'izay aingana mifanandrify amin'izay teny nataony eteto zay mifanandrify amin'ny atao hoe tsikera nataon'ny olo-pirenena amin'ny fiatsika sy toetra ataon'ireo tompona andraiki-pokotany isatsokajy zany amin'ny endrika sakana ho iateo mila manao fanambarana fa raisina tompona andraikitra ianareo indrindrandrindra ianareo mpikambana ny braomaritry ny seny ianareo tompona andraiki-panjakany isatsokajiny tandrify an'zany asa sy andraikitra zany mila manao fanambarana ho iaho mba tsy teanandratsy izay tsy maniry isin'ny korotana izay ary inona no mety ho zava-doza hitranga raha toa ka tsy tafiditra anaty listry ny fidy reo mbola tsy te hieritreritra n'zay ordonnance électorale zany isika tsy te hieritreritra n'zany hoe fanapahana na décision mbola ho raisy ny fitsarana zany anahoana ny filaharana eny anahoana ny filaharana eny amin'ny fitsarana satria zatra fanao izany maka ordonnance électorale lo iah teo avoaka ny mpitsara fa ho filaharam-beny de ahoana reo toerana lavitra ny toeram-pitsarana lavitra ny reo toerana misy mpitsara mba tsy atongavana any am'izay na mba mety mo vitsivitsy isaina amy ratsatanana ihany no tsy maintsy amohana ny fitsarana ordonnance manaova fanambarana ianareo fa raisiny vahoaka malagasy tompona andraikitra ianareo ary izay de vonona anentana hitaky am'ireo olon'ireo raha toy izy ka manana ilay atao hoe sosy mbola tsy resaka any mety ho fadisonany anatiny manana lay sosy pirofo mitohaka amin'ny tenda fa misoratra anarana izy raisinay tompona andraikitra hatramin'ny farany ianareo na ny senina ny mpitondra fanjakana ary akoatr'izay ihany koa raisinay tompona andraikitra ianareo toy ny anala mahitsy tanàna amin'ny fandikan-dalàna sy ny fanahinina sy ny fanarahana baiko tsy ara-dalàna tsy ara-drariny raisinareo am'lay olom-boafidy ho iah teo satria fantatra loatra ny ataonao andriamato olom-boafidy amin'ny anarany ny loko volomboasary mbola ho avy ny ampamoaka mbola ho avy ny fanadinana satria mandika lalàna ianareo manapatra fahefana ianareo mandika ny ataoko hoe lalam-panondrena nefa nitsakitsahany zao lehibe anareo rehetra zao dia tsy azona ekeny zany zavatra any ary tsy azony vahoaka malagasy ekeny zany satria araky ny fiteny zay hoe tanytandalàna tsaroko tsara ty teny kely ty vetivety mety metsoro menoatra mampahery ny namana ny nidony zay voasaziny ny fitsarana 12 volana indray dia misy ny mifanamary fa any amin'ny commentaire any manao hoe tanytandalàna ty fa ny tanytandalàna izany dia ny lalàna natao an'ny aty amin'ny fanoherana ihany fa raha ny zavatra nataonareo tadidio tsara fa misy mendrika any any tsy afaha mihitsy mendrika any am'ireny maison de force reny mendrika any tena hoe tokony ho atao hiakatra fitsarana fa de mbola ianareo ny eo mieritrereta ihany tsy valifaty ny eritrereta nay satria président Ravalomanana efa nilaza fa tsy mieritreritra nao valifaty izao kosa ny tsy maty manota kosa tsy azo ekenina tsony eto amin'ity firenena ity iny tsy etateta tsy aritra namana fanizy zay zany anankiray dia nisaotra teo tany amboalohany satria ohatra mbola tafiditra ao anatin'ny fanadiadina natao sy ny ezaka be natao ny tiako Madagasikara rehetrarehetra ty aranisan'izany ny boribory tany fahadimy eto ampelantanako eto ny karazana hoe échantillon tsy manana tsy hitaromolisy fa ity zao nala mahitsy cité ny fokotany 7 de nahavitana ny pikatroka tiako Madagasikara sy ny mpanarady ny filora Valomanana fa nadiadina ary navoaka izany navoaka pirofo entinay manamafy an'izao teninay zao hoe misy tsy miady ao anatin'le listra de fa niresantsika teo moa zay le hoe ao zany ny fahadisoana ao ny incompétence moa amin'ny ankapobeny no namitinana an'zany rehetrarehetra zany ao ny tsy fahampian'ny tetibola ny tsy fahampian'ny fitaovana ny tsy fahampian'ny fotoana tsy fahampiana marobe incompétence ny tenenanay azy teo de isaorana ho an'ny tiako Madagasikara ny tanora de anisan'ny namoaka an'izao zavatra hoe navoaka manontolo ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara zay efa nisoratra anarana sy nahafeny fepetra amin'ny mampikambana tiako Madagasikara azy mahakasika ny fokotany 7 teny amboribory tany fahadimy de ny lokona mangamanga ireo misy anomalie misy miloko mangamanga de misy miloko mavomavo ireo le atao hoe tsy hita mihitsy ao anaty listra mpikambana io soratra anarana manana lay sosy de miloko mavo ary miloko fotsy de ireo
tsy nahitana olana zany zao zany le sary amin'ny ankapobeny raha mahitsy sy tety échantillon zao etsika zao ataoko hoe échantillon azo lazainy hoe plus ou moins na hoe représentatif ihany a amin'ny endrika karazana sondage nataonay vita tena la mahitsy sy te 7 reto ampelantanako reto fa tsy aro vovako reto de manaraka an'izay a manjaka ray a 2C anjanahary 2Z nany ray soro sy ny sisa larobi ambony loha manjaka ray 2D a marobe reto a ambony rary a sy ny sisa ambato be soavy masoandro zao mahakasika any reto efa nazavaiko telo izy ny mangamanga de reo misy fahadisoana na misy anomalie misy tsy fetezana ny mavomavo zay tsy piana mavomavo de reo tsy tazana mihitsy a tsy hita mihitsy tao anaty sita ny seni marina ny voalazan'ny faniry teo fa mitarika fanamariana kely ty zay mavoresaka mavomavo hoe tsy hita tao anaty lisitry ny seni zay misy ny hita eo mahagaga misy ny any anaty lisitry ny seni fa tsy hitanao any anaty lisitry ny mpifidy a tonga eny amin'ny niveau fokotany fa misy koa ny mifanohatra am'izay namana faniry ao anatin'ireo listy zao dia zao ny zavatra tiako amehezana ny mahakasika ary mbola hiderako sy saorako mihitsy an'ireo tanora tiako madagasikara indrindrandrindra amin'ny ezaka rehetra nataony rehefa natao ara de angatahako asa raha nampitainy namana tany a mahakasika ny atotanisa misy apahany misy tableau zay ao a tableau mamitiny absent zay sisy récapituletsika récapitulatif na hoe mame an'izay zatra rehetra voaresaka zay a de mba mangataka ny technicianna mba amoaka an'izany eo amin'ny écran ohatrohatran'izao a ny any boribory tany fahadimy aka ohatra telo na roa fotsiny a satria marobe reo 7 tsy aro voatanisa reo voalaza ao amin'io colonne faharoa io a atao amin'ny volagna moa zany ny fokotany 7 reo feno atao amin'ny colonne faharoa de ny mpikambana nanaovana ny sitomana reo tsy nana feno fepetra ho mpikambana feno fa mbola misy ny ampisoratana anarana am'izao fotoana zao mbola tsy nahazo karatra moa fa reo nahazo karatra reo nahafeno fepetra ho iato eo dia raha amin'ny raisiko ny ambatobe ny eo amin'ny voalohany indrindra ao raha 7 ny mpikambana tim ao ambatobe dia 8 ihany a no tena hoe ok na hoe 8 no voasoratra ao anaty lisitry mpifidy a tsy nahitana olana fa ny tsy voasoratra mihitsy ary tsy tazana tao anaty lisitry ny mpifidy na ny tonga teny anivon'ny fokotany na ny tao anatin'ny sitany seni zany de anaky 5 de eo moa misy ka anaky eo anelinelany a misy anakefatra zany a izay mbola tsy mazava ohatra misy tsy mazava fa satria tsy vitanay a ny tena nitrandraka an'lay antony a na tonga azy tsy tafiditra tao anaty lisy fa mbola eo mpanaovana fanadiadiny zay de raha ataony kady zany dia 7 isanjato ihany no ok fa ny tsy tafiditra ao anaty lisitra mifidy de 7 isanjato eo hitako anakiray ihany koa ohatra hoe amboda ny amboda zany de raha nisy mpikambana 7 nanaovana fanadiadina dia nampitahaina tamin'ny satria nyraisina tsirairay tao anaty lisitry ny tadiavina tsirairay a tao anaty sitaseni zany 7 zany dia ny raiky ambienipolo ihany no hita tao manana ho iasosa reo olon'ireo a manana sosy avokoa reo 7 reo zay nanana sosy ihany nalainy io a misy mosasany mbola tsy soratra anarana de efa nakisaka aloha dia ny 20 tsy hitanao tao anatiny zany lisitry ny fidy a zay ao anaty sitany seni zany de rehefa atao ny atotanisa dia ny 7 isanjato ataoko hoe 8 isanjato eo latsaka kely eo a no tao fa misy 2 isanjato eo zany absent tsy hitanao tao anatina lisitra miovaova be io atotanisa io zay ny teneniko hoe tsy afaky niteny aho hoe raha nanao karazana sondage zay tsy afaky tompo teny fatratra hoe représentatif mahasolo tena mihitsy ny vahoaka manontolo zany fa reo aloha n'izy a de raisitsika arak'izao atotanisa azo zao inona no azotsika ambara mahakasiky zay nisy ny atotanisa azonay avena ny ivony seni ary saorana andreo a zay tsy hiteny aminareo kosa aloha fa mba tsy ambaratelonay zay azonay vaniny ivony seni a akoatran'ny antony anakiray zay napetraka teo fa tsy namerina ny carnet nanaovana recensement na fanisana ireo sela ireo sasatsasany izay misy a nany agent recenseur sasatsasany eo anelanelan'ny 20 ka hatramy 3 isanjato ny mpanisa mpifidy a tsy namerina ny carnet zavadozany zany tsy fahazona vola nohony tsy fahazahoana tsy fisitrahany a lay tambokarama satria izy iny zany a 300 isaky le sosiny kely iny mameno an'le sosiny iny de zay ny karama an'le mpanisa mpifidy zay indrindra de nisy tsy nameriny reo satria araky nyteneniko teo zay a zavadoza tsy resanseny ka angatahitsika ny anivony senisy mpitondra fanjakana
amoaka ny mangarara mahakasika an'izay le hoe naninona ny tsy nomenareo ny volan'ny akizy ny tanora moa indrindrandrindra nanatanteraka an'zany fanisana mpifidy zany tompona andraikitra ianareo zay le tena hoe mbola mafisina le hoe incompétence ao anatin'ny zazahatra rehetrany sy ny kitotoa tao anatin'zany fanisana zany misy ny tsy mifanalavitra raha ny atotanisana voaka teo amaranako an'izay mahakasika an'izay boriboritany fahadimy zay a dia tsy mifanalavitra am'ilay atotanisa marina hoe tsy nivoaka ofisialy fa mety mbola tsy ambaratelo fa isorana ho iah teo a ireo nanome anay an'zany antotanisy zany a tsy mifanalavitra mihitsy a amin'ny karazana fanadiadiana tsotsotra nataonay tena anivony boriboritany fahadimy zay ary ny amin'iny inona ara no toromarika anamana faniry omentsika ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny voalohany aloha mbola fotoana izao isoratatsika anarana mandra-pahatonga ny faraika amby telopolo ny volana me ray zay io anefa fatary fa tsy ho hitatsika hoe aona tsy ho ny anaratsika raha tsy amin'ny fotoana fanondrony izay amarana na lisitry mifidy any amin'ny fahafolo ny volana jonano any tsy maninona tsy any ny olana fa tehirizo tsara fotsiny lay sosy ilay takelaka omeny fokotany izay sela ireo ihany ny toko manao zay fa tsy mipresident pokotany ho iaho tsy misy idira amin'ny président pokotany fa manidy ny fokotany ny ilainao dia mandamina ny ao anivon'ny fokotany mijery ianao ny fomba fiasany oke fa tsy manana lalana mihitsy ianao tsy manana fahefana ianao na ramatoa io na rangay io na lehilahy io na vehivavy na tanorana na efa zokonjokony ny baiky hoe tsy mahazo miverina ianareo tsy anao zany fa tsy solitenany seni ianao ao amin'io fa solitenany ministerany atotany ka atsoa izahay midrikiny anareo raha misy président pokotany manakana anareo tsy afahanareo miconsulte an'io na impiry ihany na impiry nareo te hijery an'io dia tany sao le andininy fa 420 nresahana teo hoe inscription indu tsy afaka hijery an'izay mihitsy anao raha tsy miverimberina any ary mitondra ny vaovao araky ny vaovao azonao no hijerenao an'zany raha izay aroa zay inona no tenentsika teo mbola fotoana hatramin'ny faraika amby telopolo ny volana dia ny fanamarinana ny anarana nisany zava-dehibe fanamarinana ny mety ho fahadisoana na hoe ao anaty listra ve ianao dia hatramin'ny voalondohany volana me misy tonga hatramin'ny fahinany volana me miankina amin'ny fotoana nahatongavan'ilay listra tao amin'ny fokotaninao zay ohatraohatran'izay zany nisany tena kapobe ka dia mbola mitohy fanetanana jereo ane rehefa mandeha mitsika any any faritra amin'ny président Ravalomanana sy ny voanivony tiako Madagasikara fa miopana ny andro toko-potoana ao anatin'ny fandraisam-pitenenana dia ny fanetanana amin'ny misoratanarana amarino ny anaranao etan'ny manodidina ny piraitan'ny razana ny olom-pirenena rehetra feno taona sy ampytaona amin'izao fotoana fanavozany fotony lisitry mifidy zay fa nisy nampin'ny filomarika Ravalomana ihany ary tsika teto amin'ny fandahana député fetra omaly dia efa nyteny an'izay ny aminy hoe ho an'ireo eny anivon'ny fokotany zay misy secteur maromaro zany eny anivon'ny fokotany zany hoe misy karazana vakiparitra eny anivon'ny fokotany dia manaovy ianareo fandaminana manendre olona ray na roa na telo ary ny président Marc Ravalomanana mbola nyteny an'izay tamin'izy tany Ambilobe dia jerevo ireo olona izay tsy voasoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana kanefa manana sosona dia eto makeny anivon'ny biraopokotany zay misy an'ilay solitena seni zay misy an'ilay CLRE mba ho soratana ny anarana ary raha mbola tsy voasoratra mihitsy izy dia hoety any anko manova zany organisation miaraka atsika zany satria rehefa mandeha retsiraidraiky koa député fetra dia ohatry ny ataon'ilay lehibe pokotany ho tsinitsinina satria everiny fahafananany manokana amin'ny fokotany dia izy mampiditra sy mandroaka ny olona zay tiniditra ao amin'ny fokotany satria président moa zany ny anarany chef fokotany izy chef izy ka mba hahafahantsika zany miaraka maro dia manaova ihany organisation zany dia miaraka mirona makany amin'ny fokotany manoratra ny anaran'ireo olona marobe zay sy tafiditra fa ho an'izay nahazo sosony maitso kely na mavokely iny dia tokony tsy maintsy voasoratra anarana raha ohatra ka tsy voasoratra anarana izy ny antson-javatra tsy fantatsika fananina ve sa tsy fahaiza miasa compétence ozy député fetra tao fa tia ny tena tsikotsindrina ao atsika dia zao ity fomba fiasa ny boribory tany fahadimy ity le naseho ny député fetra ity tena ilaina be ty ilainy ty ity zany farafakely manana repera zany ny boribory tany dia iny misy an'le état récapitulatif iny zany farafakeliny zany mba manana an'le repera zany amin'ny boribory tany fahadimy zao pourcent tsy tafiditra zany
de manaovintsika fomba fiasa ohatran'izao ihany ko nivona fokotany samy hafa eny miezaka mijery an'ireo namantsika zay tena sy tafiditra ka mitondra azy atanana mihitsy mampiditra azy eny anivony fokotany fa raha misy koa olona tsy tokony soratra anarana ao anatin'le listra na izy efa mifindramonina fatatsika tsara zany na ihany ko olona maty na fianakaviantsika na olona fatatsika adiditsika ihany ko no mitondra zay satria zao zany zava-misy omaly zao de nisy namana moka teo anivony Facebook fa le namana io sady tsy nanoratra ny anarana tany am'fokotany ntsony lalovan'ny agent électoraux fa zao nijereva ny tao anatin'ny sitiny seni ny mombamomba azy mivoaka tao ny anarana nakany am'fokotany izy nijery an'le lisy mpifidianana hitanao ny anarana de avy aiza ary ty ozy izy le raha namana tonga de mivoaka ny sary le ralina zany nampiasainy reto olo reto refonte partielle zany nataon'ireo tsy refonte total fa azo lazaina hoe tamin'ny faritra vitsivitsy ihany zany nanaovana an'le refonte fa raha tena refonte ny natao tsy nampiasa an'le ralina ary raha tena refonte ny natao tsy tokony misy sosiny latsaka akoatrin'ireo tsy namerina noho ny hoe tsy nahalovolona ny seni fa mahagaga manko député fetra de zao ananatsika ato de hoe olona telo zay nge ato anatin'ny tranonay fa zara ihany raha mpianakaviana ny voasoratra fa ny anakiroa tsy voasoratra hoy ny vaovao azytsika ny sasandray de miteny hoe izahay ato anatin'ity tokantranonay ity roa izahay tsisy voasoratra fa le eto akaikinay am'le tokantrano le lo kely ao anaty lakory ray eo andray ry zareo de zany tena nefa niaraka nandritry ny fotoana iny le fakana nylay mombamomba an'le olona de mila mailotsika hoa de atao fomba fiasa zao ohatra meno boribory tamy fahadimy zao miezaka manao resaka statistika de miezaka mihitsy miainga avao am'le mpikambana ao fa tena tazomy tsara tompoko ilay sosony maintso kely any amitsika tazomy iny fa iny profo lehibe ary ampiasaitsika any amin'ny fotoana zay tokony ampiasaitsika an'iny farapara ny député fetra ao anatin'izay fanampina ny resaka nresahan'ny député fetra ihany ko dia fadio de fadio ny manome kara-panondro olona satria misy manangona kara-panondro any anaovan'inona ny kara-panondro ny lista mandendehany io ny deuxième lista zay tratran'ny antokotiko Madagasikara io ary zay nle tena mahatsara nylay tim miditra tsehatra député fetra satria ahafahana zany mahita sy manatsikafina zavatra marobe de voatsikafina tany mahavatanana zany lay deuxième lista tonga ny anivony fokotany de ny aiky le dirikabony seni ny hoe information nge io nisy teo ampelantanana de nampiasainay de nalefanay any fokotany ka rehefa tonga any fokotany le izy de manao soni rehefa aveo le président amin'ny fokotany le président amin'ny le mpitarika an'le CLR rehefa aveo tsy mahalala akory ny hoe izy reto olo reto de nefa inina ampidirina de ohatran'izany zao tany Merikasinina 300 mahery avao ay ty faly azafady alefa kely any faly ty tena zava-dozy ty tany Merikasinina ary be da be ny ohatran'izao aloha voakan'ny faly vetivetika le izy iny lasa any faly iny le izy misy olona tsy ao anatin'ny fokotany nefa voasoratra ao anatin'le lisy mpifidianana tsy folo tsy roapolo tsy telopolo tsy efapolo tsy dimapolo député fetra de ahoany zany olona avezy reo hito efapolo sy 300 reo olona voasoratra anaty anarana ao anaty lisy mpifidianana vonjimaiky ho an'ny fokotany Merikasinina 250 am'ireo de tsy ponina ho Merikasinina de ahoany zao ry seni akoatrany le hoe mbola misy lista afako menareo isaky ny fokotany akoatrany mbola famoronana fokotany amanarivona zay tsy ny seni mihitsiny ny tokony amorona fokotany ny bureau de vote ny seni fa mifokotany amin'ny intérieur raha ny fantatro dia najanona famoronana fokotany avokange le tableau fokotany fa le azafady ity tableau ana fokotany ty efa miparitaka any ty tsy ao anatin'ity tableau ty vatovavy fitovinany vatovavy fitovinany nandray rehefa mitemy mafy de lasa ohatra mifangaro le izy vatovavy fitovinany de izy o Antananarivo 2018 3393 raha nitatsika eo de niena folo izy zany makaga ahoana misy fianana ohatran'izao zany le izy de taiza de ahoana de tamin'ny endrika inona mbola metrahantsika fanontany iny zany antsiranana par rapport ny 2018 nisy fianana raha ty zany tableau hitatsika ty fianara-tsoa moa mbola tsy ao anatiny eo vatovavy sy fitovinana mahajanga
hitantsika zao nisy fitombona le mahajanga par rapport ny 2018 sy ny 2023 tany mahajanga tany le misy fanangonana kara-panondro Tomasina hitantsika io nisy fienany neny Tomasina fa toliary 3973 tonga de lasa 4997 lasa 5000 latsaka telo fotsiny de gagitsika zany mbola tsy ao anatin'ity otsika le région fitovinany sy vatovavy zany de apetratsika le fanontaniana firy exactement zany isan'ny fokotany eto Madagasikara amin'ny CENI de firy ny any amin'ny intérieur de ataovy le fampitahana fa mety tsy hitovy le isan'ny fokotany any amin'ny intérieur député fetra ary raha mifantatro satria miezaka mitady information tsy misy antony tokony amronana fokotany vaovao de lasa fokotany fictif tony président Marc Ravalomanana tamin'ny Morondava de niteny an'ity député fetra de io zany efa riskana hoe alabato de zay ny tokony ampamailo atsika mihitsy fa akoatra ny fokotany akoatra ny deuxième liste akoatra mbola lista tsy ao anatin'ny fokotany ohatra merika sinany etsika teo ohatra le rangatao anatin'ny Facebook hoe tsy nanoratra anarana izy sady tsy nakany amin'ny fokotany tamin'ny fotoana tokony anoratana anarana fa ny consulter ny site ny CENI izy nandeha nijery an'le lista any fokotany izy ao ny anarana sy mombamomba azy rehetra incroyable mais vrai akoatran'izay mbola fihiny le président fokotany ray hidiny anaty tiroara le lista ary akoatran'izay mbola ahena n'lay tompon'andraikitry ny CLR le miaradia am'le fitondrana indray ny fotoana ahafahana mitsirika an'lay listre mifidy zany rehetrarehetra zany zava-doza soa ihany fa misy atsika député fetra misy ny solomaboaka misy ny bras politique moa ny solomaboaka bras politique ihany misy ny Filomar Karavalomana mitarika misy ny tanora tim vehivavy tim raha misy zany zao tena mioccupé terrain de anisan' zany ny tiako Madagasikara misy antoko maromaro ihany koa fa ny tiako Madagasikara tena mandrilika tena mijery mihitsy satria mahafantatra hoe ny refonty anie re olona tsy isa-taona fisaky ny 10 taona zay aloha zany fanamarinina député fetra marina zay faniry ary tena marina avokoa ny zavatra voalazany namana faniry dia izany manana andraikitra ao anatin'izao atao hoe fananaony azy araiky ny tenyny faniry zandry faniry teny tiako Madagasikara amin'ny akapobe ny tarihan'ny président Ravalomanana fa mitodika isika mpitondra fanjakana sy ny amin'ny CENI averiko indray mandeha ara-mafisiko ny hoe mila manao fanambarana sy mitondra fanazava-kevitra ianareo mahakasika an'izay fanontaniana napetraka irehetra zay sy ny fihetsiky ny hatrany fotony na président pokotany indrindrandrindra reny tanàna mahitsy tanàna ireny reny karazana valiteny zay omena tsy mitovy miovaova iza-pokotany ary ny anankiray anisan'ny lehibe sy goavana dia nyresaky namana faniry te sy nefa soulevé ny président Ravalomanana nefa fanresahany hoe misy fokotany izay ohatran'ny taony foronona any ambadika any zao takitsika amin'ny fomba entitra amin'ny ministerany atitany amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny akapobeny avoay faran'izay aingana ny lisitry ny fokotany rehetra manerany Madagasikara ho hitan'ny vahoaka ho hitany rehetra hoe ireto ihany ny fokotany misy ara-dalàna amin'izao fotoana hitenenantsika izao raha mbola tsy nisy ny fanovanana tao averiko indray mandeha amin'ny fomba entitra no hitakina aminareo fa avoay ny lisitry ny fokotany rehetra misy eto Madagasikara raha izay faharoa manarak'izay avoay ihany koa ny isan'ny barao fandatsaham-bato mifanaraka amin'ireo isa-pokotany ireo hatreto mila avoaka anareo faran'izay aingany zay tsy tetena hoe raha tsy manao an'izay nareo de anao inona izay zay fotsiny aloha hatreto zay dia eo misy fanamariany ty tonga avy any amin'ny faritra analanjorofo nampitainy namana akoatra n'lay teny namana faniry ary mifandraisa zavatra hoe misy karazana boky 5 lisitry ny fidy any amina tsy tononoko le satria tonga de lasa fantatra zareo ny tompony andraikitry ny raha tsy mangaiky ny CENI an'le faritra fa faritra analanjorofo voaraiko maly izany hoe tsy mazava izy maninona ny misy commune na district eo ampelatany misy lisitra ohatra hoe 2 ihany natokana ihany fa ny sasa misy hatramin'ny 4 misy hatramin'ny 5 efa tsy mazava zany mila mitondra fanazavana takina ny fomba entitra ihany kory CENI azavao aminay ny mahatonga izay ty mbola tsy vérifié ty tsy mbola tokony any ampelantananareo hoe ity mbola mahakasika ny doublon hoe ity mahakasika ny ka azavao aminay ary ataovy mitovy ry CENI
nisan'ny boky na nylisitry mifidy tonga ny fokotany tsirairay avy manerana ny madagasikara izay mila omenareo anisany teo a fa ohatra ny tsy ho vita mory ty raha ohatra ianareo ka kinafinafiny eo a sao de hoe rebirebena am'tina atsika fa mandeha ny oeraoera mandeha ny anefao asiana le fantsona be izay tiako ny manambary etona fa tsy projet any fa zay le hoe fitohizany fitantanana ny raharam-panjakana sy ny asa mpanjakana ny raharam-panjakana amin'ny akapobeny rebirebena any le olona satria ohatra mifantoka be ato anaty lisitry mifidy matsy refontsika am'izao fotoana zao fa ny ambadika any misy zavatra tsy mandeha any a misy aingonaingon-javatra misy maketiketikely misy zatra atao mahavarivariana any ambadibadika any ohatran'izay le tena ingy hoe namany mandatsa misy ange le filoam-pirenena e lazaina fa hoe menga vety efao ato mifaratra ty ananina ny hafa ny teny daholo fa tsy nahavita aza de foy fitadidiana toy izany andre mato filoa fa mety tsy nanaraka ny raharam-pirenena anao tamin'ireny fotoany reny fa tetika asa efa ny anaovana ny atao hoe etida efa ny etida ny reny a ny tamin'ny andro ny filoa raha valo manana ary nytoizany filoa rery rajaonary mampianina zany a fa de zay mile hoe ambara amin'ny fomba tsotra hoe fitohizana ny fitantanana ny raharam-panjakana sy ny zava-panjakana de mba ianao any ao a fa izao nefa ny teninay aloha hitohy satria mahasony vahoaka tsy nandahany mihitsy zay ary tsy sanatrinytsika eny fa izao fantatray a fizahay a nitokana an'io amin'ny fotoana atsoatsy de aza marary fo a fa hotohizana ny zavatra rehetra zay fa natomboka raha mahasony vahoaka tsy saripia tsy sanatria hialona an'izany mihitsy ny tenivyn'tiako madagasikara zany anisany anankiray fa oaka zay le oeraoera oaka zay le fait d'annonce aoka zay satria nitohizako ty amin'ny mety tsy de nisy ifandraisany loatra fa araky ny teniko mantsy te dia ezahana takotakonana ndray satria miezaka mibaiko ireo olona reo ety moa le fisaraha-pahefana zany namany tsy misy eto fa taty fa maiko izay a araky ny toromarika ame président mailo amy zavadrehetra zay tsy lisitry ny fidy ihany mailontsika amy zavadrehetra namana faniry ary tsika toko disciplinea manaraka ny toromarika ny lehibe sy ny bro politika misy an'ireny zatra natao faraparany fa ho avy moa ary tsy haiky ny tsy teny azy fa isokatra ny fivoriana voalohany ara-potoana eny amin'ny antemera-pirenena moa amy talata ho avy zao a dia enitsika mahity izy fa afapana ny raharaha eny ahititsika ny zany hoe mety iova za tsy miteny iova akory ny zany izany majorité sy ndratra fa isy aloha na inona olazain'ireo na inona tsy maintsy isy a ny fitsimbadibadian-javatra ao anatin'izay a de eo tsika mahita n'lay ihany fa ho avy ny tsikera ary ny atsika tsikera mitombona fa tsy sanatria fanivaivana tony nanenjehana namana nidina izy ampahirezina eto hoe maniratsira manam-pahefana fa izy mifaniratsira sy mamiohatra ratsy izy mianakavy a efa mba manana ndraikitra ambony efa lasa mba olom-bo fidy nefa toetra nampiady atsena de zany ny olona sa mamaly hoe maniratsira manam-pahefana nefa ny tena ny aratsy asiany ajany efa misy olombava-mbahoaka ny avaratra manao incitation na ny tribal zany mihitsy grave nge reny e grave mandehandeha ihany le olona am'izao fotoa zao ohatra ny tsy sanaka any ambovombe manko le olona jerevaka any le sarony solom-bava-mbahoaka rehetra fa ohatra ny tsy sanaka any le olona nanare bakabaka timohany sy am'le fiteniny menatra amin'ny ataony de ohatra modimody ny tokatokandalana amin'ny alalan'ny fianakaviany tany avaratra tany fa nijerevako tsara le sary fa eny tsy haiko molona na ao izy na tsy eo fa niezaka ihany anjery hoe namakany koa nge menatra e malagasy raha ihany araka ny teny filomarika ravalomanina député fetra fa nidony fijoroana amin'ny fikambanana zafony fotsy tao an'so be de inona ny rebellion na hoe fikonkononina fanoitonina fanjakana fity tena vaky ambatolampy tena mivava mihitsy no manao endrika faniratsirana fa tena fanavakavahana rapoko fa mandendeha le olona parapara ny député fetra misy amantany amiko nareo a de zao tena apetrao lay comité de vigilance zay tena zava-dehibe aminareo any mifokotany any lay komity fanaraha-maso zany zao nge de efa mandeha le resaka fividianany melo mandritra ao arina zay no atao hoe fividianana ka melo tsika zao de efa mba dinio tsara le izy ny ametrapetrahan-javatra satria itsika io de tena araky ny teniny filomarika ravalomaniny say mijoro zava-dehibe zay de mba petrapetrao aloha zay fomba fiasa zay zany a de ity fomba fiasa miboribory tamy fahadimy ty averiko foana zany mizatsika any am'fokotany any any amin'ny commune sy district zany a mijery fotony mihitsiny akoatra nireo mpikambana aty ma jerevy ihany koa reo olo-pirenena satria isika io miady amin'ny olo-pirenena ane
mba tokony voasoratra anarina satria zay ny ambarany le article 17 ho an'ny olom-pirenena ho an'ny olom-pirenena zay ny ambarany le 17 hoe rehefa olom-pirenena manana karam-panondro tsy very zo feno taona mandritry zay le azo révolu dia tokony voasoratra anaranao daholo ao anatin'izay registre ny lisy mpividianana zay zany de mahazo fanamarinana izy le récépissé zany député fetra amaraparantsika tsy hay alohan'ny amaranana tsy teny satria ho avy iaho teo ny fandiniana indray ny lalàna amin'ny fenitetim-bola ho asym-panitsiana dia mba mitondra hafatra mitodika amin'reto mpitondra fanjakany reto fa anjaran'ny vahoaka moa no mitsara ary mandinika nyty teny ataoko ty manao hoe raha ny décret na ny didim-panjakana nampandroso de efa ohatra ny tany Suisse tsika na ohatra ny tany amin'iny Europa avaratra rehetra iny sy ohatra ny tany amin'ireny tany manana solika manan-karena rehetra reny satria tompony mihitsy ty fitondrany ty décret isaky ny ray minitra fampanantenana isaky ny segondra toy ny anankiray zay mbola naverin'ny filoham-pirenena moa tamin'iny volana lasa iny ny hoe omena lohatrano daholo ho asiana lohatrano avokoa ny tranony malagasy rehetra satria tao anatin'ny vatsytsinjo mantsy tany amin'ny taona 20 tany nanomboka ny zarazara nyty vatsyvatsy tsinjotsinjo tsy fatapatatra fandendrena saim-bahoaka tiry zareo dia nisy ny korotana nateraka zany satria hoe tsy voamarina mazava hoe iza mipetraka aty zany tsy dia miaratsina fa de zay mihitsy izy hoe mipetsipetsina le filoham-pirenena asany raha nambarany hoe maniratsira manam-pahefana ve tsy faniratsirana fa ny filazana ny zava-misy sy ny zava-marina ny fitondrana tsikera tsy milidika fa faniratsirana ianao am'izao fotoana zao no naninao tsinitsinina sy namany nandatsa ny vahoaka malagasy fa hoe tia nampanantena anao tsy tateraka nampanantena anao iry tsy tateraka zara raha misy amin'ny ampahany kely na natomboka fa iny le lohatrano iny ny tiako resahana teo hoe digitalisation hoe pusinomby sy ny sisa tsy misy tateraka le resaka hoe lohatrano ary namafisiny zany tamin'ny ty taona ity hoe asiana lohatrano ka zay le tiako atongavana teo hoe raha nampandrosy ny fandraisana didim-panjakana any amina filankevitry ministre na filankevitry ny gouvernemanta de efa voalohantsika fa de ho avy zay ny fandiniana ny lalapina amin'ny fenitetim-bola ho asym-panitsina na ny atao hoe LFR zay fantondrana isy namana faniry teto tamin'ny tapabolany zay le mahakasika an'le hoe tetikasy resaka estimation de coût hoe zay moa ny tena azy hoe tombatomba nanaovana amin'ny fandaniana rehefa ohatra ka tsy voafaritra tao anaty LFI na lanjany dia ny filoham-pirenena zany lasa manitsaka izay lalàny zay nefa tsy anatin'ny fahefantsony ny manova zavatra fa miandry LFR zay nomboka amin'ny herinandro ambony fa afaka mikitikaiky de enitsika mifakahita ary ny tena farany dia gaga ihany ny tenanay raha nandrehan'lay solombavam-bahoaka ny ara-lany tamin'ny tena tamin'ny lokon'ny volomboasary nanao fanambarana tamin'ny anao manjery fa akoatrany hoe tsy hisy tsony motion de censure de ny zavatra nytenen'ny anankiray ihany koa de hoe tsy hisy andinika n'zany momba ny lalam-pifidianana sy fanovana izany eny amin'ny antemera-pirenena sy eny amin'ny parlemanta mandritra nyty fivoriana ara-potoana voalohany ity de eo zany no ametrahana fanontaniandray fa izy ve de mieritreritra ny tena no Andriamanitra kely mihitsy reny manko le pisolelaka fa reny Teny manisy foana. sanjila kely sendra député ho reny fa le fahafantarana ara-politika sy le tontolo zany lavitra be mihitsy Le fahalalana. mialatsiny tsika fa nandray na le fomba fanehoan-kevitra aza ndrandray tena hitanao mihitsy Fitetaka Tsy aminy 10% mihitsy. 500% tsy hitanao ka zay mihitsy ny tena mahatonga hoe amaranako an'ilay izy satria alohan'ny atrehana an'zany fivoriana voalohany ara-potoana amin'ity taona ity zay dia zao ny tenyle raha namana tsy isy zany fandiniana na lam-pifidianana inona nefa okilan'izay ny zava-misy ny fianakaviam-be raisam-pirenena nandalo ny vondrony européanina efa tamin'ny taona lasa nefa nanamafy hoe tokony hodiniana io zavatra io fa ao anaty session ianareo efa miteny daholo ny atoko politika rehetra tsy miaradia amin'ny fitondram-panjakana zay efa vitsy anisy zareo reo am'izao fotoana zao reo mpitondra fanjakana reo fa mitoka-moniny reo namana faniry efa miteny am'izao fotoana zao efa tsikera mavaivaina eny ataon'ny ray aman-dreny ampanahy momba ny fitantanana ny tiraraha-pirenena sy ny toetoetra hitondrana n'lay firenena am'izao fotoana zao ary mahatonga n'lay malagasy tafiditra anaty fahantrana lalina de mbola sahan'lay raha namana no miteny ohatrany hoe izy sady filoha-pirenena no sady filohan'ny antemera-pirenena no sady filohany zao satria no sady Andriamanitra kely mihitsy miferitretany tenany araky ny teny namana firenena dia mafisiko le hoe reny taorina nitranga tany amboditsiry reny le adiny teo amin'isy le ministry ny serasera de hoe
efa mba solom-bavambahoaka efa mba minisitra asa moana tongatonga ho azy de tsy zaka le izy de manamafy an'lay kabarin'lay mpitandrina teny atsonjombenana hoe andevozan'lay vola andevozan'lay voninahitra tsy mahazaka fahefana tsy mahazaka manana fahefana de io miteniteny foana io a ary tena mampanongo tena fa dia zay moa zany fa nioatra ny dilany fotoana tokony efa maranana an'zao dia ao anatin'zay a no ampahireziko ny vahoaka malagasy rehetra anaraka ny toromarika rehetra zay nentina manafaniry teto tsy nentin'ny namana solombamoaka ny fandimy teto an'zao plateau zao a ary itakina amin'ny fomba etitra ny seni sy ny mpitondra fanjakana tondra fanazavana mahakasika ny tsy niantony tsy nandoavam-bola nahakasika ny hoe naninona ny lisy tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra zao ny toromarika tokony omena tokony tokana ny vaolana aroso rehefa olana mitovy le izy a dia veloma mandrapiresaka mandrapitafa topolasy topovavy a mampahery atsika rehetra amin'ny fotoana manaraka indray makasitraka ny teknisiana sy ny rehetra napita mivantana izao fandaran'izao averina aminao namana faniry ny fitenenana eny ary ity misy afatra avany any Andriamatoa Alfred any Fianaratsoa izy fa maheno atsika tsara Alfred a de manamarina ny anarana ao izy izy de nanamarina ny anarana teny amin'ny fokotany aho efatra nay no nisoratany seni ny iray tsy tafiditra ka voatery nosoratana indray gaga rehefa vita ny fanamarinana le anarana telo tafiditra dia nasaina nanosony am'le boky aho mety zany ka mety sa tsy mety mila fanazavana tompoko mety aloha zany le rehefa voamarina tsara tsy isy diso a de manosony aza mananosony zavatra tsy voamarina zany fa vakio tsara mihitsy ny aloha zany a de le ray nanaovana fanamarinana nanampidiriny iny zany a tokony ahazotsika iny zany azotsika iny zany a taratasy manamarina fa voasoratra ao koa zany zany rehetrarehetra zany mila saintsika daholo de misy miteny amin'ny hoe maray afatra tsika ny amin'ny hoe nisy nandeha nanamarina zany a tany amin'ny fokotany teo de gaga ao amin'ny président ny fokotany zany a zay amin'ny président ny fokotany zany a izay misy karapanondro bobaka be tany mbola Fianaratsoa ihany zany a de apetrao fanontaniana hoe atao inona io fa tsy tokony anangona karapanondro zany nivony fokotany de azadinono tsy averitsika any amin'ny CLR le sosony maintso kely iny tsy omentsika azy iny na inona asehoy fotsiny iny atsika novana fanamariana miaraka ny karapanondro fa tsy averitsika fa iny de tazomy any aminareo fa ilaitsika iny aoriana kely ao ilaitsika iny efa nanao fanamariana fanoloatsika ka mbola tsy tafiditra de ilaitsika iny zay fotsiny zavatra resako amintsika fa mbola tsy miresaka lavabe tsika zany zay amin'ny akapobe ny fandarantsika androany zany fa de isaorantsika rehetra nanaraka nyty fandarany tya tena tsy avelantsika tsy apetrapetratsika misy ty lisy mpividianany tya fatatsika hoe inona ny daola makotan'ireo atao inona karapanondro angoniny etseroa inona ny lisitra mandehandeha any tamorondava nge misy an'zany hoe tena 950 ny seni foibe ny tany fisoratana anarana ho an'ny morondava neny tenivon'ny distrika 250 neny tenivon'ny CR na ny faritra 150 lisitra samy hafa no any zavatra hafahafa be zany nefa arrêtage provisoire ny liste électorale no natao tamin'izay fotoana zay de neny izy marina ny faritra sany ny distrika sany ny foibe betsaka zany zavatra mbola resana fa mino a fa ifanampy amintsika ro malagasy any ampitan-dranomasina rehetrarehetra ifanampy amintsika ny vahiny ifanampy amintsika ny FFKM société civile mpanaramaso amin'ny fividianana ary indrindrandrindra isika olo-pirenena mihitsy no tsy hipetrapetraka zany zay mifandarantsika fa isaora mifaly isaora ny josoa isaorana ihany ko ny namantsika ry narabe mananjara tontomotana andefa mesazy no ny antony manokana zany a dia tsy afaka niaraka tamintsika izy fa misy adidy na voatazona azy de misaotra ny député fetra mizafombololotsika voafidy tao boribory tany fahadimy folohan'ny vodina parlementaire ny antokotiko Madagasikara niaraka tamintsika raha pitso indray misaotra petsaka tompoko